dia amin'ny fifaliana indray no iarahantsika ny amin'ny teny ity tonga amin'ny fotoana ilantsika izay iarahantsika amin'izao fampianarana izao laharana faha 720 ary ny moa tena fampianarana mihitsy ny no renina izintsika indray ny amin'ny teny ity fanazavana ny mikasika ny amin'ny manodidina mombana sy ny ateo hoe dada Iava sy ny fandraisan'ny olona azy ny teny marina mikasika ny amin'ny Joshua sy ny fanodinan'ny olona n'izany fahamarinana izany ka nitondra zava-doza eto amin'ny lalakalehanao eto amin'ity planeta Terre ty ihany koa mazava ho azy ka andaontsika aloha hiary hivavaka mialohan'ny zavatra izay fampiresantsika ty ny lohateny dia hoe tsy izy mihitsy Jesosy Jesoa mpampanotanao evereny amin'ny helo mihitsy ianao dikan'izay ka ho azo avaiko mihitsy ny zany io dia manome profo anao be dia be eto hanapavoko aminao fa tena etsipeny amin'ny helo ianao rehefa tsy hainao izao fanavotana izay entina hamonjena anao zao ary tena fitiavana matoa atao zao dia mariko aloha zany fa somary lavalava ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity mety lavalava mihitsy fa zava-dehibe dia hoe ianao mahafantatra ny marina satria goavana mihitsy ilay hoe tsy izy mihitsy zany Jesosy zany ary tsy izy mihitsy zany Jesosy zany fa mpampanotanao ary dia tonga anao ho lasa ho any amin'ny helo izay mihitsy moa zany le teny zany ka ny fanamariana mikasika any amin'izay no jerevantsika ny amin'ny teny ity hoe mamitombona ve zany teny zany tokoa dia valiny tena mitombona milohan'ny fotoana aloha dia mba mametsaka n'ity fanamariana ity aminareo zany be dehibe nareo mitenenareo dia mpanaratsy nareo dia tsy tian'izany Jesosy zany zaraiko aloha ny teny voalohany Elia zany tsy mbola nanaratsy fa Elia kosa dia ny teniny marina ary raha ny teniny marina kosa ny ary ve Elia dia anome fahadisoana ve ianao raha ohatra ny ve mahita olona kosa n'izao hoe iry misy olona fantatro fa ho faty ary tena ho tsipy any amin'ny elo ary manana ny profo itenenana an'izany aminareo mihitsy ary marina le izy dia miteny aminareo zao hoe ity ny fanaporofona fa tena ho any amin'ny elo anao ary tsy izy ho Andriamanitra ranao io dia midika ve zany fa hoe tsy manam-pitiavana Elia midika ve zany fa hoe mpanaratsy Elia dia midika ve zany fa hoe tia miteniteny olona Elia fa na ianao ary mba mahafantatra mihitsy fa raha misy olona ho any amin'ny danger de mort izy ny fitenenana tsy maintsy mba hiantsoantso ihany hoe sy olakoraka hoe maty eo anao fa miverena ty ary réaction normale ny tena olona zany ka za tena mamonjy olona ary réaction normale amin'ny Elia rehefa mety zahatra hamony fanahy ho any amin'ny elo dia miantsoantso Elia ka izay antsoantso izay zao ataoko zao hoe mahita anao tena ho very dia miantsoantso mampitodika hoe mba miverena fa ny tena marina mantsy ny devoly manodikodina ny marina io atao izay tsy andrenesanao ny fahamarinana ka raha vao misy point kely hoe entina hakasiahana olona ohatrany dia efa iny aloha ny roidiny zareo iny mba entina hakasiahana anao izay ny tena fanao ny devoly ka manoro-hevitra za mba miainohan'le marina sao dia mba ora farany fampiresahana mantso sao dia mety tsy eo namiko tsony ianao dia anenina ny ianao ka izay no mahatonga anao hoe lavalava ny fampianarana androany dia mampiomana anao hiaino tsara satria ho azo avaiko ohatra ny amin'ny tsipirehany ny zavatra teny ilaina dia ny tena momba anao mba hahatonga anao tsy ho voafitaka intsony amin'io Andriamanitra tsy izy sy ireo Andriamanitra tsy izy hoe aza mety fitahana ntsony fa efa ampy izay roa arivo taona izay namononanareo tany amin'ny elo efa ampy izay da ho ary iroso avy atrantsika ny amin'ny teny fa fampidikana moa zay any hoe manaratsy Jesosy tsy resaka hoe manaratsy Jesosy tsy dia izay loatra io nefa ratsiraha teo iny satria manipy olona any amin'ny elo satria mampanota fa tena milaza ny zava-doza natao hoe ity nge ny fitaka nataon'io Jesosy io taminareo zay ary alao ohatsika hilahatra hatrany amin'ny voalohany aloha ity dia tsy azonareo hidivirana mihitsy ity soraty hoe un zany ao anatinao izay mandray fampianarana voalohany indrindra angamo tsy nampanota anareo zany Jesosy zany hatramin'izay zany le fahantena apetrako sady dia ny ety amin'ny voalohany tsy nampanota anareo nga izy hatramin'izay fa na iza ny ara-dia tamin'i Jesosy rehefa tany Amerika za tany Inde za aloha zany ny faritra tany amin'ny faritra
tany ivelany Afrika zany. Efa tao Togo za ary efa tao Comore za, mbola reo moa zany firena mitezindely azy zany tena marina. Efa nandalo tany tany Ethiopia koa efa nivezivezy tao kely. Zay zareo zany faty efa nandianako reo zany. Ary azo lazaina hoe fanisaka tamin'olona tao. De ny zavatra hita zany tamin'ireo firenena rehetrarehetra ireo de samy milaza daholo zany na silamo na ireo milaza fa hoe mpanaradian'ilay kristianina zany, ilay kristianina zany. De samy milaza fa mpanota daholo zany. Iny moa fa reto milaza fa kristianina reto zay tena kristianina sandoka mihitsy satria ny mahasandoka anazy de ny kristianina efa anarany efa tsy mety satria ny tsy mampety anazy efa lasa niraisin'le Andriamanitra tsy izy ry le izy dia lasa efa nivadika hatrany fianarana ka efa nivadika mitondra ny anaran'ilay Andriamanitra tsy izy zany de efa tsy mety le izy. Fa ny tena dika Kristy moa zany raha raisina miteny tsotra de hoe voaositra le izy. Ka reto ilay milaza fampanaradian'i Jesosy rehetra de efa niteny na i Jesoa fa mpanota daholo mihitsy ary ny foiben'ireo fivavahan'ireo moa de antsika tsara fa raha ho an'ny katolika romanina dia any Vatican ao Italia zany. Raha ny an'ny protestanta indray kosa izy dia zareo any Angleterre ary efa Amerika moa zany ny lasa foibe satria ny Amerika ngeza indrindra ary matanjaka indrindra. Nefa de ireo firenena ireo de milaza mihitsy satria moa zay de efa miady hevitra foana amin'izareo moa mandresy lahatra moa tena marina hoe tsisy ny le Andriamanitra tomponareo ka de mitantara foana hoe aleo miverina amin'ny tena izy. Fa manizingizina foana reto Amerikanina sy ny firenena rehetra fa ny olona mpanaradian'izany Jesosy zany dia tsy maintsy mpanota ary tsy mitombona mihitsy hoe afaka amin'ny fahotana zany fa amin'ny lanitra tsy maintsy lena mandeha tany tsy maintsy tafotoana. Midika zany fa na ny version avoaka ny vavan'ny olona rehetra eto amin'ity planeta Terre ity dia samy teny fa mpanota daholo. Nefany jerentsika raha ny soratra masina fa ny mpanota dia manino izy ny soratra masina tsy misy Andriamanitra miaino anazy. Isaia 7:5 ny andiny voalohany sy ny faharoa. Isaia ndreo avy tsika dializay Isaia izay moa zany. Isaia io misy teo 59 Isaia 59 1-2 voilà. Isaia 59:1-2 afaka mamaky tsara tsika ery amin'ny écran. Indro ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Fa haneloka anareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamantrinareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy miaino izy. Raha iny soratra masina zany de mahitsy be mihitsy hoe io Andriamanitra io tsy miaino ny mpanota na ny mpaminana rehefa nyteny an'izany hoe tsy mety miaino ny mpanota io Andriamanitra i Abrahama io, le Andriamanitra ny Abrahama mihitsy de milaza fa tsy miaino ny mpanota izy. Fa ny tena napetraka avy hatrany amintsika rehetra izay miaino ary hoe iza zany le niaino anao hatramin'izay anao le milaza fa mivavaka io de ianao zay milaza fa mpanota daholo io tsy maintsy mpanota mba isaka le niaino anao. Hitanao amin'izay zany hoe tena misy danger be nge andehanana an'ilay fananao rehefa maty anao ka za tsy mamonjy an'ilay nofinao. Ny nofinao zany ny nofinao zany tsy olana zany raha maty satria izy lasa miverina vovoka izy. Fa ny tena mampatonga ny ely amiteny de amonjy an'ilay fananao izay mivelona mandrakizay ary rehefa mba tena amonjy any re olona aza le vatana ny vonjena iny ne miverina vovoka ary iny tsisy ninona solution atao mihitsy iny tsy maintsy condamné à mort iny fa rehefa mba tena mba amonjy any de mba aleo mamonjy an'le tena ho velona mandrakizay na ho very mandrakizay de le fanahy io mba havonjeo le fanahy. Ary ny teny etiko eto aminareo eto amin'izao tsika miteny zao de teny amonjena n'le fanahy, teny amonjena ny fanahy. Ka ity moa zany atao hoe fampidirana aloha ty teniko ty fa tsy tena atao hoe numéro 1 ho antsy amin'olo atao hoe fampidirana satria mbola isy 1 2 3 4 mbola zavaiko amintsika mihitsy rehefa avy eo fa soratanareo hoe fampidirana zany ty fa tsy maninona zany. De eto zany ny teny de mahitsy be mihitsy ny hoe ny olona mpanao meloka sy ny olona mpanota de tsy misy Andriamanitra miaino azy zany na mafisina zany teny zany no avakitsika raha ny teny manaraka arikatra amin'ny bokin'izy moa
Jaona voalohany a Jaona voalohany a ojerevantsika kely a voninahitra dada iava malalako sy ahosoa malalako. Jaona voalohany a toko fahatelo a de ny andininy fadimy a sy ny fahenina efa antsika ampidirina somary kelikely ny sohatra amin'ny tena akaiky aty. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy, fa izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota, fa izay rehetra manota de tsy mahita anazy ary tsy mahalala anazy. Io zany ny tenin'Andriamanitra de mametraka mihitsy hoe ny olona mpanota de sady tsy nahitany eo Andriamanitra io tsy mahalala anazy noviny sady tsy mbola hitanao izy ary tsy mahafantatra anazy zany ianao. Ka hitanao zany fa danger zany a. Nefa ny Jesosy ilay Jesoa de nampianatra anareo foana hatramin'izay fa mpanota zay miaraka aminy ary tsisy afaka amin'ny fahotana ary nampahirezina ary moa nareo hoe Andriamanitra de micomprendre fa izay ny maha-Andriamanitra anazy. Taiza izy no micomprendre mpanota? Io ary izy miteny mihitsy hoe izay rehetra manota de sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy. Ka tsy danger ve zany ny dikan'izany? Tsy tokony antsoantso ve zany zay mahita hoe danger ny nanankalenao ary zay Eliaza nahita danger izy de miantsoantso hoe miverenaingana fa ho any amin'ny tsizy lalanao, ho faty ny devoly enge ianao ny mpanota de ho any amin'ny elo. Ary andao nge jevantsika ao amin'ny andininy fahavalo mbola misy zava-doza mihitsy ny ato dia raha ny tena grave be mihitsy ny ty ino tsara nge fa izay andininy fahavalo Jaona voalohany 3:8 fa izay rehetra manota de avy any amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Hitanao am'izany ny olona mpanota ozy ny teny nambaran'io soratra masina ny jiosy io de ty hoe avy any amin'ny devoly. Iza zany le olona le Andriamanitra ny tomponao zay nampanota anao io? Zay nge le danger tokony tonga ansaina ianao satria ny olona mpanota nefa ianao de mpanota foana ary miady ho mpanota mihitsy ny azy ianao raha tena mitomany mihitsy hoe mpanota tsy mendrika hoe mitady ny hevitra mba tena ho mpanota faratampony iringiriny be mihitsy ny ianao araka ny teninareo ihany de nefa neto miteny hoe avy any amin'ny devoly zay olona zay. Ka ahoana moa Elia tsy tokony hitsangana hiteny aminao hoe mahita danger ohatran'izany zay Elia ny amin'ny anaovan'i Jesosy Jesoa anareo sy Jehova anareo, ahoana moa Elia tsy hiteny? De nanana fahadisoana ve Elia raha mba niteny taminao kosa hoe mba hainao ity teny ity fa ho faty any ianao ary omeko anao ny pirofo? Manana fahadisoana ve Elia? Raha mba ianao koa ve ny teo amin'ny plasin'ny Elia tsy mba niantsoantsotra nataoko venao raha nahita olo eo faty ianao tsy mba hiantsoantso venao hoe aza manao an'io verenanao aingana? Ka ny fitenenana zany ve de mitika fa bana ratsy? Ny fitenenana zany ve de mitika fa olona tsisy fitiavana? Ny olo ohatran'izany ve ilazanao hoe tena olona tena hoe mila ady? Non. Mahita danger Elia ho an'ny olona anankiray raha mba tonga saina ny olo iny tsy aleo hoe avotana foana izy aloha fa rehefa tsy teo tonga saina kosa ny olona anazy iny. Ny anjaran'ny Elia mampianatra manoro fa rehefa safidinao kosa ny te hitsoraka plonge ny amin'ny elo de toy izy fa raha ny tianao fa anao manokana amin'izay efa tsisy miditra amin'izany fa be dia be ny olona mbola mitady famonjena. Ary esan'izany ianao zay mihaino anazy sy mijery anahy be dia be le mitady famonjena ary mirary soanao mba ho singa iray ao anatin'izay olona izay iny ianao. Ka ahoana moa zany tsy hitsangana hamonjy an'izay olona mbola mitady an'izao famonjena izao satria tsy fantatra nge le maniry an'lizy sy mitady an'izy ary matetika ary olona tsy ampoizina mihitsy no mahainao zao fahamarinana zao mba teo vonjena izy de alefa ny teny dika zay. Ka manoro hevitra Elia aza tao anatin'ny saina tsony zany hoe mpanaratsy io mpanao an'izao io esory zany fa zay le toetsaina mbola nalefa ny devoly hatramin'izay nentina hanapenana anao tsy haino marina fa hanapenan-tsofina izany tsy hainonao ny marina mihitsy rehefa tonga Elia no anavotra anao fa Elia mihitsy ny ty tonga ty lay nendrasany be sy ny maro hoe ho avy Elia fa Elia zany resahana zany de ty hitanareo ty hamonjy izy hamerina ny fony dada Iava any amin'ny olona de zao ataoko zao ary hamerina ny fonao ho any amin'ny dada Iava de zao ataoko zao ho atao lasa tsy mpanota ianao. Ka apetraka raha fanontaniana raha ty amiko ny fahefanatovanao tsy ho lasa mpanota ka ampianariko anao zany inona ny fahadisoako? Mba valio kely ange izy inona ny fahadisoany Elia
fa tsy ny devoly ve ny tokony ho tezitra amin'ny Elia kosa, fa raha zay dia lozika be raha ny devoly dia tezitra satria manavitra olona tsy ho mpanota Elia ka normaly izy tezitra, fa raha ianao zay olombelona kosa ny tezitra lasa nakaplasina devoly angenao ka mieritrereta ary aza manao an'izany fa tsy mitondra soanao angely izy. Olona mitondra famonjenao anao ve ho alanao rehefa tsy mety mifanaraka amin'ny eritreritra anao satria tsy teo vonjena dia aleo fotsiny mangina fa misy olona mitady famonjena, aleo le teo vonjena menazy ny famonjena, rehefa ianao tsy maniry ho vonjena anao ny ianao, fa zany nefa tsy miteny manaova an'izany fa ratsy zany, fa ny devoly ny mahazo point amin'le mpanota fa tsy iza mihitsiny ary ianao tsy mahazo, izy ny mahazo ka azo omena point intsony ny devoly ny dikan'izao teniko izao fa aleo omena point ny fanahy vonjena, vonjeo ny fanahy hitodika an'le mpamorona anao dada iava malalako izay soa malalako izay izay indrindra moko ny fampianaranao meko anareo zao hoe hiditra amin'ny manaraka atsika hoe dadio Andriamanitra tsy meny mpanota ary mbola tsindriko ny teny mbola nanizigizina le zanak'Andriamanitra tena marina zay efa hainareo Yahosoa no anarany, zay le tena anarana tena marina mantsy, zay indrindra moa le ao ampianariko androany, zay no mahatonga hoe lava ny fampianarana androany fa ny teny mety ho any amin'ny adiny roa antsika fa arao tsara mihitsiny aloha, aza matory aza menimenina feno tsara dia dinio tsara mihitsiny ho hitanao tsara fa tena fitiavana zao taony Elia zao ary tena famonjena, tena porofom-pitiavana ho anareo olombelona hoe tena misy ny tena tiara mitady ny hamonjy anao ary zany zao Elia zao tena hamonjy ary tena mitady ny hevitra hanavotananao hiala eo ambanin'ny fahefan'ireo devoly ratsy saina zay tsy peny amin'ny elo ho avotra teo am-pelatany any anianao ka mba tena hisotro ny fifahaliana tsy mety mijanona dia ny fifahaliana boiboika raha osa mantsy anao hoe nga moa zay tsy mifaly mahazo mifaly e amin'izay fifahalianao any ianao fa mahafantatra foana hoe tsy io le tena fifahaliana, raha misy ny tena mifaly dia tsika miheritreritra fa ny mpanankarena ny tena mifaly nefa nareo mahita tsara fa na ny mpanankarena ane mbola mitady fifahaliana foana na dia efa ampelatany aza ny vola miliara de dollara ampelatana ny vola miliara de dollara fa tsy mety mionina izy fa mbola mitady foana tsy fifahaliana nge zany le areny, tsy fifahaliana nge zany le manam-bola miliara de dollara, tsy fifahaliana nge zany le manana an'izao rehetra zao satria maninonao mbola mikaroka foana fa rehefa tonga kosa nao amin'izany atao hoe tsy manota intsony zany dia tena misy fifahaliana miboiboika ao anatiny ary ananany ato amin'ny Yahosoa aza ary zany le fifahaliana tena tsy misy mahafoy an'izany mihitsy satria iaina zany ary zay fifahaliana amin'ny olona afaka fahotana izay io zarain'ny Elia io fa ny tena fiadanana ny olona tsy manota intsony ny tena miadana indrindra eto amin'ity planeta terre ity ary raha tena hiadana ianao mandehana amin'izay lalana tsy manota intsony zay ary manarahany Elia satria Elia ny rahany Yahosoa ambasadeurany Yahosoa izy dia andao arô rehefa antsika ilay teny le tena mpamorona dia ilay zanaky ny avo indrindra izay mpamorona Yahosoa no anarana mbola nazavany anarana io mantsy ho aza dia nanazava anarany dada Iava koza dia hojerefa antsika mbola fampidirana daholo zao ozy hoe lavabe ny fampidirana ka izay miaingo eo daholo ny zahatrehetrarehetra zany miaingo eo daholo ny zahatrehetrarehetra zany dia hojerefa antsika ny teny ilay tena zanakin'ilay namorona dia tsisy anarany fa Yahosoa John John toko fahadimy andininy faefatra ambin'ny folo manisy azy zao John 5:14 rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy indro efa sitrany ianao aza manota intsony fa ny rao anjoanao zay ratsy noho teo rehefa tena tafaraka amin'io Andriamanitra maro io zay ianao dia avereny ty teny ty hoe aza manota intsony fa efa sitrany ianao zao fa raha manota ianao dia anjoanao zay ratsy noho teo mazava be io teny io izany hoe ny olona mpanota zany ary mbola manota ary miverina manota foana dia anjoana azy ny ratsy noho teo jereo tokoa nge ny fiainanao ka tsy miratsy ny fiainanao na ny mpanankarena raha zay milaza fa manankarena vao me miratsy foana ny fiainana vao me mitombo ihany ny aratsiana sy ny adalana arakaraka ny tombony arena ny tombo ny adalana sy ny aratsiana samy tonga saina fa marina nge zany teny zany satria ny vola ny fototry ny ratsy koa zay fatrapitady an'izany dia nanindrona ny tenany nakany amin'ny alahelo be hitanao amin'izany tena zava-doza no mitranga amin'ity
planeta tera ty nefa ny dia io Andriamanitra tompony io dia tsy manakatao fatriny hoe fagagana, fanasitranana, fitahiana. Zany hoe ianao zany tsy mila volana, tsy izay ny teneniko a, fa tsy tokony ho antsony ny toe-tsaina. Fozy ny tenin'io Andriamanitra mariny hoe mianina mizahatra eo am-pelantananao. Hoe aoka anao zany ionona eo amin'izay eo am-pelantananao, fa tsy tady ketriketrika lava ny sainao fa farany makany amin'ny zavatra hafa nge. Tonga hatrany amangalatra olona, tonga hatrany amangalatra taova, tonga hatrany amangalatra faty, tonga hatrany aminao kidinapinina zany tiako teneniny sy manao ny adalana maro samihafa, tonga hatrany amin'ny mamono olona mihitsy ary hatrany amin'ny fisolokiana ataonao daholo satria mitady vola dia miafara amin'izany io zavatra io. Fototry ny ratsy io fa minoana amin'izay anananao ianao fa izay ny tsara indrindra. Ka raha ity teny ity zany dia hoe aza manota intsony. Io mazava-be hoe efa sitrana anao zao ka aza manota intsony fandrao anjoanao izay ratsy noho teo. Efa ny jereva nge ny lalanao ianao izay milaza fa efa nisitrany Jesosy hoe na sy fitahiana nakaiza ny lalanao, mbola lasa nanota ianao sa mba afaka tamin'ny fahotana. Fa ny teny le tena zanak'Andriamanitra zany dia ny teny hoe aza manota intsony. Fa i Jesosy tsy navita an'izay, ary Jesosy tsy navita an'izay. Tsara marina ianao, navita an'izany izy sa tsy navita? Dia ary hiteny amin'izay satria na ny mpitondra fihevana mopera sy pastera dia efa samy milaza miaiky mihitsy satria nanao fandarana tato amin'ity teleny Eosoa ity zareo sy radio Eosoa dia nilaza mihitsy izy ireo hoe tsy misy olombelona afaka amin'ny fahotana zany. Zay riziko satria rehefa Jesosy ny tomponao dia tsy afaka amin'ny fahotana ianao. Nefa ny teny soratra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Tanao fa mifanipaka le izy. Zany no profa tsy izy io Jesosy no fa mampanota anao ary enipy anao any amin'ny ela. Miteny ely andro any mila atao daholo amin'izay. Stomboko daholo na rehetrarehetra izay tonga saina aza miverina antsony. Aza manitsaka an'izany fiangonana misy andreo tsony fa tsy mety tsony. Rehefa te hamono ny fanahinao any amin'ny ela anao dia anao izay. Satria avy any amin'ny devoly ny mpanota ka ny toerana misy ny devoly tadidio fa ny amin'ny ela. Fa tsy mba azo makany amin'ny lanitry zany izy. Za kosa ny raha nitondranao ho any amin'ny lanitry normalina amin'ny teny hoe aza mankoatsony. Ka ny olona antsoiny Elia dia ny olona izay teo vonjeny. Fa rehefa tsy teo vonjeny ianao tena tsy tokony hiditra amin'ity teniko ity satria ianao tsy teo vonjeny. Fa ny teo vonjena manatona ny Elia ary mitodika izy manao le teny hoe aola tokoa moa zany teny zany hoe aza manota intsony ny voalaza ato nefa n'izy nanota foana hatramin'izay lozika be comparaison oblige zany hoe fampitana dia manery avy hatrany. Inona le manery? Ato milaza hoe aza manota ity nefa mampanota iza ny marina. Lozika be ny marina dia izay ao anatin'ny soratra masina izay miaraka amin'ilay tsy manota intsony ny marina. Fa ilay mampanota tsy marina automatika mandray décision. Inona ny décision raisina? Manatona ilay tsy mampanota intsony satria izay ny marina. Ary tsy izy ilay mitondra an'izany teny izany fa ely ariary ihany eto amin'ity planeta tera ity ary anisany na nienjenana 70 taona zany. 70 taona naovana ny asany Eosoa ary na nienjehana ny Elia zany sary zany. Zany rehetra zany dia miteny aminao hoe fitiavana ny nataon'ny Elia fa ny devolony tsy tia anazy mihitsy sy nitarika miaraka aminy ka makasika anareo ka zay mety akasiahana intsony fa mienoa ny marina amin'izay enoa ny tenin'ny Elia. Fa Elia tena tonga hamonjy, tonga nahavotra anao hanome le tena fifaliana mandrakizay mba hiverenanao ny amin'le tena namorona sinary anao Iahosoana anarana. Dia ny teny ray mbola ampiko teny ray hanao afisana hoe indrona verina nge zany teny zany fa tsy indre mandeha iaraka ny Jaona toko ino moa zany? Jaona toko 9. Jaona toko 9 zao. Dia nanomboka ny 1:20 vakitsika ahoana indray ny teny le zanak'Andriamanitra ato zao. Aro izy tsy misy tongoka. Dia hoy Eosoa, izaho koa tsy manameloko anao mandehana fa amin'izao sisa zao kosa aza manota intsony. Niverina indroa mihitsy ny le teny hoe aza manota intsony. Dia raha noho izy zany dia izay ny tsy maintsy arahana ary manana an'izany toetra zany Elia sy izay manara-dia ny rehetrarehetra tena tonga tsy manota intsony. Ka tsy zahatra mahafinaritra sy mampitsiriritra anao ve zany? Ny devoly nge ny tsy tiany zany nefa ny zahatra tsara nge zany raha ho an'ny olombelona ary ny olombelona no antsoiny Elia ity hoe tsy zahatra tadiavinao nga zany raha nandeha nivavaka eny. Inona moa ny antony nandehananao mivavaka? Tsy
ho tonga lasa ho tsi-panota. Saingy tsy hitanareo tanina izy ny afara tamin'ny fagagana sy fanasitrana nareo satria tsy hita moa izy hitazomana anareo ka dia tsy maintsy atao an'izany nareo. Nefa n'ilay toerana misy anareo izay manompo an' Jesosy dia mampanota anareo dia miteny hoe ny fotana ianareo ny dikan'izany satria tsy any amin'ny fanasitrana ny planio Andriamanitra io na ny fitahiana fa ianao afaka amin'ny fahotana ny tiany atongavana. Satria ny fahotana ny olana be tamin'io Andriamanitra io ary mahatonga anazy tsy mety miaraka aminao. Ko na ho tahina ianao na omena fanasitrana na omena inona rehefa mpanota anao dia tsy miaraka aminy. Ka rehefa tsy miaraka aminy ianao zany iza zany ny miaraka aminao. Rehefa tsy miaraka amin'io Andriamanitra maro io zany dia vola io miaraka amin'io dikan'izany lozika be io zany. Na ianao rehetra dia mandefa nanapa-kevitra hoe marina zany valiteny satria rehefa tsy miaino io Andriamanitra marina io ny aminao mpanota. Iza zany ilay miaino anareo anatin'ny fiangonana io? Tsy mba efa nametraka an'izany fantena zany ve ianao? Hoe raha ito ary ny tenin'Andriamanitra dia iza zany ilay tompona ary? Satria Andriamanitra sady tsy mihaino ny mpanota ary ny mpanota avy any amin'ny devoly. Toerana misy inona zany io toerana mampanota anao io? Iza zany moa? Iza zany ilay ivavahanao? Grave be nge ilay sara e. Raha miteny an'izany evina dia hozy ny olona hoe nao mpanaratsy. Fa raha mba nandinika ianao dia ho tonga saina hoe tena marina ny tenin'ny Elia. Ary tokony hifaly aza anao hoe saotra Elia. Fa raha tsy teo ianao tsy tonga saina zany. Ianao raha tokony hifaly hoe tena misy mpamonjy marina. Ary ny teniko tena manafaka anao amin'ilay fahotana izay tsy vita amin'ny mpitondra fivavahana hatramin'izay. Ary izy koa tsy havita an'izany satria ny avy any amin'ny lanitra ihany no afaka mamonjy olona ho anafaka amin'ny fahotana tahaka nataony Jehosoa ilay zokinay malalanay. Fa raha ianareo samy olombelona ety samy mpanota ve nareo dia havita hanavotra ny tenanareo e? Ohatra samy mifatotra ao anatin'ny prison nareo dia izy anareo ny teny hoe avy fa ho afahako. Afahaka anao fa aza matahotra fa raha tsy hoe ny olona ty ivelany no manavotra anareo. Fa raha samy ny ao anaty prison ianao raha samy miraikitra eo ianao ve ny ampananteny hoe ao fa ho afahako ianao nefa ianao miraikitra eo. Dia izany ilay izy. Tsy nareo samy mpanota no afaka hanavotra nareo lasa tsy mpanota. Fa ny olona ny ivelany izay tsy mpanota no afaka hanavotra ny mpanota ho lasa tsy mpanota. Lozika be zany. Ny olona ny ivelan'ny prison no afaka manavotra ny ao anaty prison. Fa tsy izy efa prison mifato ny teny hoe ao fa ho afahako anao. Dia izany io resaka io. Tsy nareo samy mpanota akory ny afaka anareo lasa tsy mpanota. Fa ny mahatonga ny olona lasa tsy mpanota dia misy tsy mpanota tonga eto aminareo ary misintona nareo mba ho afaka koa nareo ka ho lasa tsy mpanota. Izay ny atao hoe Elia ary tonga izy tena monjy. Izany mahatonga na hoe mba mihaino tsara amin'izay fa aza miteny zavatra tsy mety tsoa satria na io Andriamanitra mpamonjy eo no sorena aminao ny farany hoe vonjena avy ianao dia ianao ve mbola mamoaka vava be ihany. Zay. Ka etsika izany dia hiditra amin'izay tsika amin'ilay hoe izay vao hiditra any amin'ny voalohany tsika. Voalohany faharoa fanazavana amin'izay hoe reto ary ny fanaporofona amin'izay fa tena mpanota ianao fa iny zany dia tena fampidirana iny hoe iny ny vatabeny hoe izany mpanota zany tsisy Andriamanitra miaina. Ary izay mety fotahana fa ny mpanota dia avy any amin'ny devoly ka izay ataonao dia avy any amin'ny devoly aza mihaino ninino fa jereo ny tenin'Andriamanitra. Izay ny tena mipetraka aminao. Hiditra amintsika amin'ny fanazavana voalohany mikasika ny Andriamanitra ray. Tsy novainareo hoe Jehova ary misy koa nanao hoe Yaho. Inona zany ty loza be nataonareo ty? Maninona moa Elia no miteny hoe ino ty loza be ty? Tena loza satria izany Andriamanitra Abrahama zany tena moka teny hoe aza lotonareo ny anarako. Zava-doza zany manova an'io anarana io dikan'izay na mandoto an'io anarana io. Misy olona miteny hoe tsy ny anarana ny important fa ny teny ny important. Ozy ny olo misy miteny an'izany mihitsy ny any ary mamoaka toko izay indrinina izy. Rehefa teny dadanay dia marina daholo tsy hidirina lavitra be zany. Fa marina mihitsy ny hoe ny teny dia tena ambony araka ny voalaza. Ka atao anatin'ilay teny mihitsy nefa no miteny hoe ny anarako aza lotonareo. Noho izany ilay teny mihitsy no milaza ny mahambony an'ilay anarana indray. Ilay teny na ambony be an'ilay anarana. Raha vakitsika raha ny tenin'Andriamanitra araka ny boky ny voalazana izy moa. Isaia firy izy 48:11 angamba izy resy diso. Isaia 48 aiza izy teo? Voilà. Isaia 48:11 ty ary le teny ty. Isaia 48:11 sady mamaly an'ilay olona miteny hoe
tsy important mihitsy zany anarana zany fa ny teny important diditsika to satria hiditra trany amin'ny resaka didi folo tsika dia hiditra amin'ny ehosoa tsika dia vo resaka ny olona trany momba n'izany Elia zany dia ho resantsika daholo mihitsy zany zay no malava ny fampianarana mety eo amin'ny adiny roa tsika ao ana mety ho adiny telo akoriny aza fampianarana anankiray mety adiny telo o zany hoe iza tso ny ianao zany ny fanamangetaheta tena miaino any Elia ary mahafinahitra azy miaino ny teniny Elia sambatra eny ny olona miaino ny tenin'Andriamanitra marina hoe indrindra zany hoe mahafaka ny fahotana fa fifaliana na miaino an'izany ary hitanao mihitsy zany hoe faly mahita any Elia satria Elia tena mantondra olona ho voavonjy hoentina ho any amin'ny lanitiny lany tsy zatra mahafinahitra be ve zany tanjona ny Elia zany aminao hoe hitondra anao ho any amin'ny lanitiny lany ary handalanareo mpilatanandreo devoly ireo hanongotra anao amin'ny fahotana io satria mopera sy pastera tsy nahafaka ny fahotana niza tsisy nahafaka atao Elia rery ny mahafaka anareo ary zay niaraka amin'ny Elia tena afaka mihitsy satria tena ny raha ny Elia ny rahan'ilay Andriamanitra Abrahama izy ny anaran' zany Andriamanitra zany Yahva aloha tsika ovakitsika aloha ty no ny tenako eny no ny tenako ihany anaovako an'izany indrisy lotoinareo ny anarako tanao fa important ny anarana aza lotoina ny anarako dikan'izany avereno aminazy ny anarany aza lotoina ny anarana ary ny voninahitro tsy omeko ny hafa raha vo novainao zany le anarana ohatrany hoe Jehova na hoe Allah dia efa niova le anarana ka nomenao voninahitra le Andriamanitra ny hafa ohatrany hoe Jehova na Allah reo moa ny anarany Andriamanitra ny olombelona zao le Andriamanitra ray nefa izy miteny hoe aza lotoina ny anarako ary ny voninahitra zo omena ny hafa midika zany fa avereno ny tena anarany ary zay le teniny io araka le teny nambaran'ireny mpitondra fihevana hafahafa reny hoe tsy important ny anarana fa ny teny important dia le teny mihitsy ny arano nanindry mihitsy ny hoe important ny anarana ilay teniny io Andriamanitra Abrahama io mihitsy no ny teny hoe important amiko ny anarako ary aza kitikitihana re olona ny anarako osy dada eva rehefa te antsy ady amiko zany tio ihany io satria to hoe aza lotoina ny anarako indrisy lotoina ny anarako atezerana ange zany ka ny olona manova ny anarany dada Yahva dia mametraka anazy ho tezitra hoe andany anao tezitra any ka rehefa te hampatezitra anazy ianao zany dia hovay eo anarana io ary rehefa te tsy hanome voninahitra anazy ianao dia hovay eo anarana io dia hiady aminao mihitsy izy dikan'izay satria Elia efa mampianatra ny lalàna hitantsika eto zany dia mazava avy hatrany tsy azo hovainy eo anarana io tena sarotiny amin'io mihitsy Andriamanitra fa azo lotoina ny anarako zany hoe hovaina zany efa mandoto ary azo omena ny hafa dikan'izany no hovaina dia Andriamanitra hafa ny natsoinao zany nateo sady mandoto ary tena nomenao ny hafa ny voninahiny raha Yahva ny tokony atsoinao Jehova ny natsoinao na Iala ary tsy mety anie zany ka ho avy amin'ny fanapory fony ahoana moa izy ianao Eliano ianao no milaza fa diso ny Andriamanitra anay fa iza le Andriamanitra tena marina tenenao ary nandana vakio daholo ny baibolinareo dia any amin'ny fatomboan'ny boky baiboly katolika romanina moa indrindra izay anisan'ny voalohany tamin'ny boky dia misy an'izao soratra zao ao amin'ny fampidirana hoe ny baiboly ny testamenta vaovao sy ny testamenta aloha zany dia nadika avy tao amin'ny teny hebreo ary avy tao amin'ny teny hebreo tranainy mihitsy le izy zany nalaina izany hoe raha hijeriny soratra masina ianao zany dia ao amin'ny teny hebreo tranainy ny jerevy dia alaivo satria any hebreo moa le teny zareo hoe hebreo raha teo ny jiosy dia aleo ne ny zareo hebreo no alaina ty raha ohatra antsika zao malagasy dia tsy ny frantsay mihitsy ny andemoka hoe iteny teny marinao Madagasikara fa dia mametraka ny malagasy hovendrina raha izany no misy miteny hoe ny mahay teny malagasy indrindra dia ny frantsay na hoe ny mahay mateny malagasy indrindra dia ny anglisy manambany malagasy zany fa amin'ny mateny hebreo ny teny hebreo na tranainy io na vaovao dia aleo zareo ihany no hamoaka ny fahamarinany hoe inona ny fiantsoana anarany Andriamanitra ny zareo inona le izy ndao arytsika ho any amin'ny teny hebreo satria teny hebreo ny aingan'ny fahamarinany io ary io Andriamanitra Abrahama io dia hebreo io zany makany amin'ny teny hebreo tsika ny dika zay na ny teny jiosy nonga amintsika jery am'izay teny zay hoe Abrahama ngeka hebreo lo somary kariko kely an'izay aloha fa tsy tadidiko le toko sy andiny dia
Mikaroka kely tsika mirijery le teny de teo miko anareo zay indrindra ao amin'ny Genesis 14:13 tany efa avoakantsika ria Genesis 14:13 ary tonga ny anankiray zay efa nandositra Genesis 14:13 ka nanambara tamin'ny Abrahama Hebreo zay no atao mikazo terebita Mamre Amorita rahalan'izy kola sy anera. Io zany de tsika de mety tsara fa i Abrahama de Hebreo noho izany rehefa hijery an'le anarany Andriamanitra Abrahama zany tsika de ndao tsika hiverina ny teny Hebreo na ny teny jiosy. Lozika be zany tsika raha neno an'izany teny zany nareo hanokatra ny bokin'ny Hebreo tsika na ny bokin'ny jiosy izay le antsoina amin'ny teny hoe Sefer Torah. Zany hoe ny Sefer Torah de ny boky nosoratan'ireo sofera ireo ny sofera ny toe mpanoratra zany de ny Torah sa mpanoratra ny Torah ary ny boky kosa ny toe Sefer Torah. Da ao anatin'ity Sefer ity zany no milaza ny teny jiosy rehetrarehetra mikasika ny amin'io anaran'ny Andriamanitra an'io de andao vakentsikarany Sefer Torah. Ka Eliany manana ny Sefer Torah ary ny Sefer Torah n'ireo jiosy ireo mihitsiny de nandeha lova moa izy io nandeha lova de farany soratan'ireny atao hoe scribana hoe mpanorandalàna reny izy de tany amin'ny andron'ny Nehemia tany amin'ny andron'ny Estera de farany de tonga tatika hatramin'ny andron'ny Makabeo reny zany isan'ny mpanoratra daholo reny zany de nytohitoy de reny mpanoratra reny natao hoe Masorety zany zareo Masorety zany de nanoratra ny atao hoe Masora de ireo zany atao hoe mpitondra ny teniny fandikana fanoratana satria adika foana moa le boky sao de very zany simba rehefa ela de simba de misy ny fandikana foana de reto jiosy reto manampaizana ny zareo nanoratra ny atao hoe Masorety zany na boky Masora ry zareo zay misy ny Sefer Torah ary anisan'ny daty tranainy ela tamin'izany zay tany amin'ny taona -200 no jerevantsika zany hoe talohan'ny l'an 0 de tany -200 ary ty -200 ty nefa de teny avy any tany -1000 tany hoany ary le tany -1000 de tany -2000 tany hoany zany hoe tany amin'ny vaninandron'ny Abrahama mihitsy ny dikan'izay de ho anseoko anareo daholo ny teny tany miditra atsika amin'ny teny Hebreo zany hoe raha hijery an'le anarana itsika de tsy ry zareo any Angletera koa no jerevantsika na zareo any Amerika ny andeha hanao fikaroana fa aleo ny teny Hebreo ny amoaka anazy zany ary misy ny manampaizana maneran-tany efa nahazo amin'izy ary miexista mandrak'androany hoe inona ny fiantsoana io anaran'Andriamanitra io iza moa le fiantsoana azy efa samy mahay an'izany tao zao toy zao amin'ny anarana hoe Yod He Vav He na ozy le olombelona hoe YHWH de za efa manitsy avy hatrany hoe YHVH no izy fa tsy YHWH ndao ary vakitsika am'zay izy sady mampianatra nareo za sady ampianatra aloha de tsika vao maiky an'le boky Hebreo ampianariko aloha nareo de zay vao ampianatra an'le boky Hebreo aleo aloha mianatra kely mihitsy ny aloha de mijery ny famarinany teny samy mahafantatra an'ity daholo rehetrarehetra an'ity le literany iny moa hoe Yod de He de Vav de He. Io zany ny atao hoe tetragrama ozy ireo mpitondra fivavahana manampaizana mana doctorat sy professorat rehefa ny mahavariana tsy fantany akory ny famakinany io ozy ko hoe makaiza zany le doctorat sy ny professorat nanan'reto olo reto zay milaza fa teolojiana de tsotsotra kely ny valy satria tsy natao hafantatra ny marina rehefa mpanota satria ny mpanota de sady tsy mahita azy ny tsy mahalala anazy lozika be tsy azo natao fantatra io tsy azo natao mihitsy ny nampafantatra an'io andry zareo fa miandry ny Elia tonga de mampianatra Elia de izay hoe miditra atsika amin'ny fampianarana inona famaky an'io ty le atao hoe Yod de ny jiosy mantsy avy any amin'ny droite izy ny mamaky de ty ny atao hoe Yod ozy zareo na hoe I de ty ndray He ozy zareo He na hoe H de ty ndray V ozy zareo na hoe V Vav ozy zareo Vav VAV zany efa fakely Vav VAV de ty efa hitantsika He na H. Io zany no manome an'le teny hoe
rehefa vivaditsika makato iode avy ety amin'ny droite mantsy ireo makany amin'ny gauche de averiko zany izy iode kea vava ke ahoana ny famakinan'io de izy ny olona hoe ahoana ny famakinan'io re fantanina de izy ny olona hoe tsy azo vakina io tsisy namaky an'io zany non tena misy fihetsionan'io matoa izy miteny hoe zay miantso ny anarany ava no vonjena antsony io anarany io zany dikan'izay satria zay mihitsy izy hoe zay miantso ny anarany ava no vonjena any bokiny joelany angamba izy tadidiko izy fanoany izy zany eo zay miantso ny anarany ava no vonjena mila antsona zany io anarany io dikan'izay jerevantsika zay teny zay hoe zay miantso ny anarany ava no vonjena leo satria manome fanaporofona foana somary mijeriketsika zany da hoe somary tiariko kely zay vetivety aloha Joela toko fahatelo andininy fadimy Joela 3:5 avokatsika ry Joela toko fahatelo andininy fadimy ary nazovo no iantso ny anarany ava de ho afa mandositra izy mila antsona nge zany io anarany io hoe mazava be io teny hoe zay miantso ny anarany no vonjeny no zany tanareo hoe misy olo miteny hoe tsisy an'izany afaka miantso ny anarany zany ko ino io teny hitanareo am'izay le fandikanana le teny fanoerana ny fahamarinana na fenina mihitsy le anarana mba tsy hipoitra mba hiariary foana anarany hoe Jehova na alary hoe iny foana eny entsony olona fa tsy hiantso le tena Andriamanitra marina izy zany na te planina na de voly nanjoanareo olombelona mendrika anao votany ianao ary meteza ho votana tanao fa mitsipaka ny fahamarinana daoly izy ary ohatra ny tsy azo antsony io anarana io maninona novaina hoe alà ary maninona novaina hoe Jehova azo antsony anay ngely izy zany dikan'izany fa ny tena marina azo antsona fa novaina ny tena izy le anarana ny tena original tsy afaka antsona satria efa samy mpanotako noho izany tonga Eliam mamerina ny anarana original mihitsy ho am'izay fa ny anarana tsy izy no nantsoy ny mpanota ary indraindray ho marina zafady ny indraindray no marina le anarana tsy izy aza miantso anintsony andao hiverina marina am'izay tonga Elia hamonjy sy anafaka anareo hiverena marina am'izay nareo ndahoary ka hitatsika hoe tsy maintsy antsona izy zany ary tena tsy maintsy antsoina da diavintsika le anarana zay tsy mitady zafady nindry tsy nitady an'izany Elia fa fantatry ny anarana nytadanay zay naniraka anay zay niraka ny Elia zany fantatro zay naniraka anay fantatro ny anarana tsy mikarika Elia satria efa fantako maniraka anay ve tsy ho haiko ny anarana fa omeko ny fanaporofona ao anatin'ny bokinareo efa nanoratra an'izany ny mpaminany tany de Mose de omeko anareo ny anarana zany araka ny boky zany izy ny anarana ka hitatsika ato mijery am'izay tsika zany le bokin'ny Hébreo le bokin'ny Jios zany le atao hoe Sefer Torah engany mba somary ngezangeza ny sary mivokety de mba ataoko misy tena Sefer Torah ty ary nadikan'zareo masorety zany masora voilà io misy sisiny io zany Hébreo masoretique texte zany hoe reto masorety reto zany namoaka an'le fampianarana namoaka an'le boky zareo moa zany nefa sady manampaizana no karakara mpikirakira anisan'izany re izy moa ry Ezra ry Nehemia zany ny tany aloha tany amin'ny taona moins 400 tany hoany zany de nidimbasany tatiro indray moa nidirandry izy moa reto daty approximative moa zany fa mety tsy précis tatiro iny de niditra indray ny mpanoratra ry moa ry Makabeo exemple fa ny teny omeko anareo zany de ny teny ao amin'ny masoreta ty resantsika ty de ndao raha vakitsika am'izay izy ao amin'ny Exodus ao amin'ny Exodus amin'ny Shemot ny anaran'le izy amin'ny teny Hébreu zany Shemot chapitre 15 de ny verset 2 de manana antsika fa ty zao teny frantsay fa ivoaka eo ny teny Hébreu rehefa avy eo Shemot chapitre 15 verset 2-3 ho an'izay manana baiboly Hébreu na ny boky Hébreu de azonareo vakina ty
Exodus 15:2-3. Dia ahitantsika an'izao teny Hébreu zao araka ny voalaza ato. Somary jany elaela tsika eto fa tsy manino satria tena ato ny depart ary zay ny tena asany Elia, mamerina le anarana am'izay Elia dia mijanona amin'ity fototra ity. Aziv Zimraty io zany le rangotra koa ty amin'le volomparasy ohatran'ny volomparasy amin'ny côté gauche sika ty. Izy ty côté gauche zany ato zany. Io. Hoe Aziv Zimraty zany ny famakina azy ty, io zany ny translittération. Io jaune io ndray ny translittération. Aziv Zimraty vahely le choix zay ele van vehu elhe avi van varom menu. Zay zany ny famakina io amin'ny teny Hébreu. Ho anareo zay mamaky amin'ny teny Hébreu zany efa io kaikio ny dikany moa efa mivakiko io zany. Aveko tsara Aziv Zimraty vahely ali choix zay li van vehu elhe avi varom menu. Zay zany rehefa mavakina amin'ny teny Hébreu. Dia hitatsika le expression hoe ia. Io zany anarany Andriamanitra ny Hébreu io, ia. Ity izy ity. Io dia ho jerevantsika ny famakinan'io. Zareo ihany ataontsika mamaky anazy. Ahoana ny famakinan'io izy dia ity ny famakinan'io. Io ia io ny famakinana azy io. Ia. Y-A-H. Zay zany le izy zay. Avy ka teny tejery. Io zany izy io Y-A-H. Zao zany ny famakinana azy. Dao ataontsika ngezangeza. Klikeko le izy dia hoe ia. Zay. Iod sy ny he dia antsoina hoe ia. Dia zay no tonga antsika rehefa niverina amin'ny original. Dia anao tsara angambany io ia ny famakinany iod sy ny he hoe ia. Dia averintsika ato amin'ny original zany izy amin'izay fotoan'izay. Dikan'ity zany rehefa vakina amin'izay dia azi vzimrat ia. Zay. Dia raha vakintsika amin'ny teny anglais moa zany io dia hoe ia is my strength and my song. Hoe ia zany heko sady hirahirako. And his become my salvation. Ary dia izy no ho famonjena. Tika zany amin'ny teny gasy raha dikal izy zany. Ohatsika rehetra zay mba afaka mamaky amin'ny teny anglisy dia tsolona zany fa adikadika koa araka mapetipety anazy eny nefa tsy lavitra ny famarina zay teniko zay. Dia io zany tsika dia mahita amin'izay fa ny fomba famakinan'le hoe iod sy dia ia ny famakina azy. Tadidia tsara zany zay raha vao mahita forme iod sy zany tsika ity zany io ampovoany io. Dia klikeko le izy dia io ty voaka ty izy. Raha vitantsika ny forme iod sy io dia raha daholo alaiko sary dia tao ampianarina mitokana mihitsy zay mety kokoa e. Satria hoe valapatety ihany tsika dia ataontsika sary kely mihitsy n'le izy dia eto manazava tsara voala atsika mpitivina amin'izay raha alaitsika zany ty sary eto ty dia mahita ty zao le iod ty dia ty le hety io izy io. Dia ty le hoe iod hoe y zany. Zay ataontsika hoe y zany. Foko menamena eto hoe y. Dia ty ndray kotsany le he na hoe ataontsika hoe h zany io. Rehefa natambatra zany ny famakinan'ity iod sy ty dia namoaka ny hoe ia a h ia. Zany hoe rehefa vakitsika izy zany dia mamoaka ny soratra hoe ia. Nasoloasona fa leo tao mena be. Ia. Voilà. Io ia io zany lasa famakinana azy rehefa nijerevana amin'izay ny farany hoe ia ny famakinana azy. Tadidio tsara amin'izay zany fa rehefa mahita an'le forme iod sy nareo dia ia ny famaky anazy. Zany dia tsy mandeha lavitra intsony zany tsika ny dikan'izay fa ia ny famaky anazy. Ary eo nandray ary ny famakinan'le iod vava ahoana indray famakinana iny alevantsika tsikelikely mihitsy izy lasary hitanay tsika amin'ny lesona manaraka. Iod izay moa zany ny hafanana iny tokoa totsevana kely ny hafanana fa lasa tsy hitatsika izy vala eto amin'izay tsika zany.
verina ketsika ry amin'ilay teny a somary andraikitra kely izy hiditra indray tsika amin'le fahatelo satria anaran'lay Andriamanitra mariny ty mena ty le hoe nirako sy ny heriko sy ny irahirako de ia satria ia zany le tanoa tsitsika eo miderany dada Iava ohatrany de amin'ny bokin'ny salamo ty halleloia satria fanomezam-boninahitra ny dada Iava le hoe halleloia any hoe manome voninahitra ny dada Iava ny tika zay halleloia zay fa tsisy tony teny hoe halleloia tanareo am'izany le fahadisoana be tena mahatsiravina mahazo olombelona lasa ny vadika halleloia le izy nefa ny eo anatin'ny baibolonareo halleloia ka io le ia io ary anaran'io dada Iava io tena ia Iava mihitsy tena ia Iava mihitsy narany ndao vaketsika ndray le misy an'le Iava zany fa efa hitatsika le ia tanareo le remarque teo le hoe halleloia de tena ia mihitsy zany anarany dikan'izay ndraiky ariditra am'le manaraka arany tia ndray le fahatelo eto ndray de hoe Iava simo tandrefantena ko hoe Iava moa izy fa nitanareo de hoe iode he io io zany iode he io de tomo efa misy dika teny io va daholo de zay mahatonga atsika hoe amerina anazy am'izay tsika hoe amlaonina ty fa nivadika Jehova io tanareo le fandikana diso sady nataonjareo hoe Jehova Yehovah ozy zareo nefa tsy miexiste mihitsy ny iode he vava heny eo de tsy maintsy miverina am'izay tsika hoe inona ny tena famaky an'io fa ity zao le diso le translittération diso nataony olombelona to tany de novainy fotsiny zao le izy nefa rehefa tena nivaketsika ny famakina jiosy ianao ke ny famakiny jiosy anazy ato amin'ny andininy fahatelo zao Iava ny famakina ny iode he vava he zany de ity mantsisy ty io alaiko sary io zao nke alaiko sary de ovakiko aminao le izy satria zatra tsotra kely ankely izy ary rehefa nafantatra n'ity fampianarany ty ianao de afaka mifahotana lasa tsy manota intsony ka anjarany ely amatsy mamerina le marina mba ho fantatra anao zay ndao ary ampianarina atsika am'izay le izy tia le iode he ty zao le totsika mena io ty le dikan'izany ty de tsika mahafantatra fa ny iode sy ny ia io zany efa tsy resantsika satria fa mazavy ity atreto zany zao de ia io le ia de ahoana am'izay le vava sy ny de ny vava sy ny w ozy izy a de h Iava inona ny tena famaky an'ity w ty de nisy am'izay le olona daladala re olona de ny sasany na hoe Iave sasany nateo hoe Jehova sasany na hoe Yahoo fa aleo jereo atsika inona ny tena famaky an'io zy ny jiosy ity w ty ndray zany no sy tsika fanontena hoe inona marina ny tena famakinanao ataotsika an'zeto zany le point d'interrogation hoe inona ny famakinanao fa miasa saina ny olombelona rehetra hoe tsy miasa saina ty za vao mahafantatra an'io anaran'io tany aminay zany mahatonga ny anarako hoe Elia ziady Elia tsy ve ty aminareo zany anarana zany tsy miexiste ty aminareo zany anarana zany anarana veny aminay zany ziady Elia ary mampianatra ny anaran'lay naniraka anay zahay lay dada lehibe mipetraka eo amin'ny voninany amin'ny sisa fiandrianany lay fahazavana lehibe izy no aniraka anay de Elia zany teneniko zany zay tonga eto aminareo manambarany marina ary mamerina ny filazanao ny bokinareo hoe nisy ohatran'izao fa novainareo menakavy ka zavatra hafa natsoinareo nefa de anarana mipetraka tsara hoe Iava simo ka nydikany simo mantsy amin'ny teny hebreo dia anarana zay mahatonga ny hoe ia Iava anarany tao zay ia Iava zay inona ny tena famekan'ny w io amin'ny hebreo satria ny sisa efa voavaky daholo ia efa hitatsika va hitatsika hoavy eny famaky an'io satria ny amin'ny anglisy ataony hoe one w hoavy eny famaky an'io sa vavy eny famaky an'io de efa manome ny valiny hoe va ny famaky an'io mazava-be zany ndray aloha ampidintsika iny lesona anankiray iny mba ahafahantsika miditra amin'ny manaraka zany ahoana moa mahatonga anao Elia manizigizina fa tena va io ny fihetsolana azy any aminay aloha de Iava zay mihitsy ny fihetsolana azy any amin'ny lanitry io resahako io ary zay no mahatonga ny olona rehetra afaka ny fahotana rehefa ny antsoiny anarany io hoe zay teo vonjena de antsoiny anarany Iava
Ka rehefa miantso narany avady dia de voavonjy dia afaka mifahotana. Rehefa natao batisa nanaraka ny Ehosoa olotsinjitsika moa izay. Ka eto zany ilay teny dia mahitsy be mihitsy hoe inona famakiana ilay W teo. Dao atsika hiditra amin'ny teny manaraka. Izay moa zany nomeko antsika hijery amin'izay tsika zany ny fomba famakinan'io amin'ny teny hebreo. Inona ny vocabulaire, inona zany ny fanonona W amin'ny teny hebreo. Indao tsika hijery ny atao hoe Wikipédia. Izay fitambarany manam-pahaizana maneran-tany, tsindriko tsara, efa fantatrely aho io hoe iavany fiantsonan'io any aminay any. Fanahinareo ety ambony tany mba mahafantatra an'izany, raha vao hoe misy manam-pahaizana mahafantatra hoe tena zao ny dikan'io teny io ary zao ny fiteny hebreo. Andao hiverina amin'ny teny hebreo tsika zany. Zay tompony teny ka tsy anareo frantsay ho an'anglisy na amerikana na malagasy no andeha hanova an'ilay teny. Fa aleo izy tompony teny ny amoaka ny anarany amin'ny teny hoe inona ny fiantsonareo an'ity fa zay manao avantura adala amin'izany ny adalany. Dahoara. Izay moa zany le hidirantsika. Mbola miandry kely fa mbola hijery hikariko an'le teny afa tsy hitako ndray moa le teny. Voilà. Dahorantsika andrasika aloha zany hijery kely vetivetika an'le teny. Dia avoaka ny teknisianina amin'izay izy rehefa avy eo dia vao may tsara be mihitsy. Voilà. Azo ampidirana amin'izay izy efa hitako tsara izy zany teny. Ity dia fanambarana anankiray milaza avy any amin'ny Wikipédia ty hitanao wikipedia.org io zany. Wikipedia.org. Zany Wikipédia ty zany hoe fitambarany manam-pahaizana maneran-tany mikasika ny alphabet hébreu. Hébreu alphabet. Katsika moa tsy dia teny anglais loatra ny ataontsika eto fa amoaka an'ilay teny dia araka ny voalazan'izareo ato moa zany dia efa ity script type ity zany dia i période tany amin'ny taona -200 ka hatrany amin'ny -100 tanoany zany talohany before Yahosoa zany jusqu'à présent to present. Zany hoe nanomboka tany amin'ny taona -200 ka hatrany amin'ny -100 jusqu'à ankehitriny. Zany hoe mbola niainga tany amin'ny zavatra taloha izy io raha tsy diso tany amin'ny taona aiza misy teo 10th century, zany hoe fa tany aloha be tany koa zany tsy takontsony koa zay sary zay. Io zany tadontsika hoe ty seconde ty zany any hoe teo -200 -180 -170 -150 jusqu'à hatrany amin'ny hoe -100 -80 -80 -70 jusqu'à aujourd'hui tout présent zany tout présent zany hoe hatramin'ny androany. Dia izay resy ohatra teo io aloha veantsika indray mandeha io fa misy hoe tsy mahita période 50 to first century before Yahosoa. Tsika tsy miteny an'le any tout présent zany hoe hatramin'ny androany. Dia inona zany ny famakiany hebreo ny lettre W satria W moa napetraka ao fa io tsy W zany fa V zay mazava ve ho an'izay miaino zany nanaovaka an'izay mazava be zay. Dia ndao afaka hitsikara ny translittération atao ambany ato mba tsy halan'ny fotoanantsika izao. Alphabet prononciation eny ambony any moa zany midina atao ambany atsika. Satria tsika niainga tamin'ny daty jusqu'à aujourd'hui zany hoe ahoana ny fitazoman'io anarana io lettre W jusqu'à aujourd'hui hatramin'ny androany. Ka raha ohatra moa efa nisy zany tany amin'ny -200 zay niainga hatrany amin'ny taloha be tany. Satria efa niteny tanareo nisy tany hatrany amin'ny andron'ny Nehemia io tany amin'ny andron'ny Ezra zay tany manodidina tany amin'ny taona -400 tanoany -300 tanoany. Ka ianao zay ty oriana ndray ve tena any anay ataony an'izao rehefa ovainao dia tsy afaka amin'ny fahotana ianao dia any amin'ny eny azo ovaina tsony le anarana. Indrindra efa tonga za mampiantso hoe tiany marina fa nabokinareo eo miteny an'izao dahoara efa kitsika izy inona famakina ny VW io izay moa zany misy any indray efa kitsika. Voilà eto izy
vavy. Io zany le lettre V io le tsipika zany nampianariko anareo io a amin'ny sisiny gauche, de aveo de V rehefa fiatsonana azy a, io moa zany le avaketsika eto ambony ato io zany de fakitsika fotsiny ary amin'ny farany vao mahita le tena expression tsika. Ia ile mitsangana ohatrany hoe i zany fa io na to hoe vavy famakina azy VAV ho hitantsika io. Akisako am'izay a, akisaka tsika de io zany ny fiatsonana azy a vavy io vavy ohatrany midy zany le vavana hoe vavy, ohatran'izay zany fiatsonana azy zany vavy. De inona ny fitenany io a V azy in vogue, zany hoe tena V mihitsiny comme on prononce vogue. Noho izany ilay forme vavy zany a de tena antsona amin'ny teny hoe V comme vogue de dikan'io zany. Io moa zany prononciation amin'ity sisiny ity zany prononciation no ahitantsika anazy prononciation zany de ny prononciation io vavy io izy zareo a na ny hebreo tranainy tany aloha tany na ny ankehitriny zay tompony teny de niarana metraka fa V famaky an'io. Io zany a aza manao aventure ratsy anovan'io W zany ka lasa hoe ony anaran'le Andriamanitra ray fa devolona novany zany sary zany. Ary tsy izy afaka mifahotana nanao foana nanao mpisampy nandika lalàna eny efa raha izy ka rehefa nahita an'izao tsika hoe V égale vavy comme vogue comme prononciation de ny V zany ny dikan'izay a le vavy zany a de midika hoe V dikan'izay. Voilà. Ka raha misy miteny hoe ka io ne misy nanao any hoe mety miova zavatra avy de tsika tsy miditra am'izany fa ny zahatra resantsika de tena V ny fiatsonan'io a araka ny tenin'ny hebreo eto hoe V aza in vogue. Mazava zay. Tsy misy resaka lavabe intsony zany, tena mahitsy be ny teny ary raha nodinodina an'izany de efa fampiasaina devoly mihitsy ny mazava ho azy zany. Ka misy teny ndray nefa ny any avoakan'ny ino moa ka ahoana moa le fomba filazan'ny olombelona azy hoe nisy fanovana ny teny rehefa tany ananana tany de nisy novanova ny teny zany. Ka reny le transformation nataon'ny olombelona taty aoriana fa tsy ny hebreo ny tena nametrapetraka an'izany fa ny olona mametrapetraka an'izany de zay teny amin'ny teny hebreo any. Fa raha ny hebreo standard ny tenenao de V égale vogue comme vavy égale comme vogue V dikan'izay. Noho izany rehefa mahita an'le forme V nao zany le vava de V zay amin'ny hebreo. Fa rehefa taty aoriana tateo a noho ny amin'le hoe zava-misy tamin'ny fiovan'ny teny hebreo a de io forme V io indraindray nisy niova O a de indraindray niova O, zay nisy nanao an'izay koa taty aoriana zany. Ka taty aoriana transformation zany lasa O le izy a na lasa O le izy. Andao ndray vaketsika zay teny anakaiky zay zay tranga anankiray zay jerevantsika ndray aiza moa nisy an'izany ndray de atao amin'ity tranga anakaiky aty indray zay a fa efa tsiko ny original fa nisy transformation le izy de andao ndray tsika jeren'izay zany araka nyity sary manaraka ity zay moa izy teo voilà de ndray izy ity le vava io zany a de lasa nanova hoe O io izy io ambony io na hoe vao io ndray izy io na hoe VI zany tareo fa voatazona foana le V le phonème V zany ny tafapetraka foana ka hitsangantsika ry amin'le O ry satria nisy na O le izy de ndao raha vaketsika indray zay teny zay inona ny dikan'io tena O mihitsy ny V tahaka an'le fanaon'le olona hafahafa de io ia variante izy io de toe variante zany de fanovana nataon'ny olombelona taty orindrina taty any hoe nisy nanova tahaka an'izao ka tsy le olona nanova no tazominao fa ny original satria ny original tsy ny variante no tazomina fa ny original ka ny original de ty V ty ka tsy hanao aventure ratsy anao akany amin'le O fa variante zany fa hitanao tsara fa mipetraka foana le hoe V ny fiatsonan'io ary de V hatrany farany. Dao raha vaketsika ndray ato zay moa ny azy ny fanazavana anankiray ny am'le nisy variante ka ny ate variante de tsy ny fototra n'le teny
ka mahavarianty anazy zany misy nanova le izy de reto nanovany olombelona anazy ko ny agegeny olona tenao an'izany fa tsy zay ny famarina zay tenao an'izany anazy ny azy fa ny lettre v de v zay ohatra zao zay zao tany aindy de ny zava-misy any aindy zao ny azy io w io ataony hoe b ohatra ny teny hoe werk de ataony hoe berk ohatran'izay raha miteny izy hoe white de ataony hoe bite ohatran'izay ka hitanao am'izany hoe samy be deaibe nanova fa aleo iverinany original raha olona nandeha tany endy anao de mahay zany fa ny teny inglisy ny endy tena zany mihitsy ny teny inglisy ny endy w tena ataony be mihitsy zay raha ny anana be tany inony zany ka moa zany ny w ataony be de ohatran'izay le izy zany fa nyreno ny resaka tam'zareo hoe ate moa zay tsy mety teny endy fa teny anglais tsy maintsy efampiresana de miana any ianao rehefa mahita an'zareo miteny satria mivadika daholo io teny io rehefa aminazy amin'io w io de sarota be le mihaino ka hitanao am'izany aleo verina ny original foana ny original de v mazava zan'izay tsisy esaka lavabe sady iny koa ny phonème prononciation ny prononciation égal w ozy zareo fa v ny tena izy teo y h v h égal v na iode he v h égal yava da hoary iverintsika am'izay izy verina am'ilay original am'izay tsika am'le boky teo am'le boky ny tsiosy teo ahoana zany ny famaky an'ity am'izay io le iode avoaka am'izay iode he vava he zany ataony io eno amin'ny de arino raisiko ketso ny ato efa complet ato aiza misy teo tsy tapole izy teo ato voilà ao miditra am'izay tsika efa hitantsika zany zao lay iode he vava he hoe ia de le w zany tena marina veny ao fa tsy w zany fa v no zany zany ny lecture réel zany de mazava ho azy ny lecture réel zany rehefa nyvaketsika zany de ty ny lecture réel ia y ia v a as satria le famakiny an'le ambiny efa io de tsy resantsika satria le vezy zany no resantsika teo hoe vveny eo sa w veny eo de rehefa nijerevantsika izy veny original ny teny hebreo io zany ny anarany andriamanitra ray zany egal iava zay iava zany hoe iava e zany no tena ran'io dada iava io zany no metsika sary am'izay zany izy iverinako am'izay zany le ry amy tableau iditsy ry amy tableau zany ka miny tsy koa ny malaky be miteny ndraiky izy fa vao manormaly any zany fiteny zany ary jery ato am'izay tsika oy ato tsy mety voafafa fa ahoana nanina teny tsy voafafa mihitsy efa za mpiasa tableau vaovao voilà ndraikitra le izy zany miditra am'izay tsika zany am'le fanazavana le teo le voalohany zany iode ehea de ny vakina hoe ia ty zany ny famaketsika anazy ia de ny faharoa indray zany osatatsika indray zany iode ty le tetragramme ea de vava de he le tetragramme rehefa navitatsika daholo le etude teo fanazavana ho any aty ambonin'ny tany ary nainga atao amin'ny CFR tao raha tsika fa zay ery hafa mahafantatra ny anarany io de nahita indray tsika ny hoe ia va voilà io zany le anaran'le andriamanitra marina ny jiosy zay naniraka ny elia ary rehefa natambatra zany reto anarana reto zany araka n'izay fahitatsika izay de namoaka ny anarany dada iava zany de azo antsona hoe iava io ny anaran'ny andriamanitra ny jiosy andriamanitra ny abrahama lay niseho taminazy ka ny antso anazy ka niraka anazy iava azy no sarana tsara nefa nataony hoe ia raha ny mire fidiarana fa raha miresaka sy mivavaka anao te hoe iava na hoe iava io zany hoe fa nga misy anarana anakiroa le izy raha hitantsika rikatra ny boky nisy a 26 fa tena nantsona mihitsy ny hoe iava io no afaka atsika ndray ny boky hebreo hoe Isaia 26 4
Isaia 26:4 na 26:4 na 24 sisiny ray am'izay 26:4 voilà 26:4 soa izy io ndray zany le teny hébreu io be deaibe rangorangotra be hafafa io de miaraka amin'ny tradition akaikiny eo de trandefa azy reo vakina pitso vaiva de azy manasomazomafa de eto am'ty hoe bia iava io izy io iava hitatsika vandravandra be teo olaiko sary io le iava io alena sary de lefa any aminareo hitatsika re ami'tableau ery voilà io de azaveko aminao ty le soratra zany zany de mivandravandra be tya io le de ty le iavady zany hoe hitatsika eto zany le forme hoe iode he de iode he vava he io zany hitatsika eo iode he de iode he vava he iava hitatsika io zany hoe azo antsoina tsara mihitsy le anarany hoe iaiava ary ny mpaminany Isaia mihitsy no miantso anazy tamin'ny teny hoe iaiava ary fahamarinana ny miantso an'izany ka ny anarany dada iava zany rehefa enitsika am'izay zay teny araka ny teny hebreo araka ny teny jiosy le Andriamanitra Abrahama de afaka ny fahotana zay miantso an'izay anarana zay satria hoe antso ny anarany fa zay miantso anarany ava no afa mandositra zay teo afa mandositra ny fahotana sy eo ambany fifehezany devoly sy ny fanagajany devoly zany de manatona sady miantsoa ny anaran'ilay Andriamanitra marina ny Abrahama hoe iaiava de afaka ny fahotana ianao tahaka n'izao Eliaza ao mitondra n'izany teny sy fampianarana zany ary zay niantso anarany iaiava tokoa de tena afa mandositra tavavoaka ny ala avy eo amin'ny devoly tonga aty amin'ny Yehosoa tonga atao amin'ny dada iava ka tsy farasambarana be ve zany aminao fa inona tsony tadiaviny raha tsy araka amin'ny Andriamanitra ny Abrahama io Andriamanitra Abrahama nge le tena Andriamanitra topoiny araka ny sefertorany jiosy zany teny zany ary zay mihitsy ny laminazy ka rehefa enao zany de mirahasoanao tena ijoro tsara androso tsara anatona n'izany Andriamanitra marina iaiava zany tsy araka antsony am'izany ao zany fa zany fampianarana devoly zany na iaraka amin'ny Jehovah zany fampianarana avy any amin'ny devoly daholo zany rehefa hitanao marina de tsy azo ovaina antsony anaran'io ary ny tanjony io anaran'io de mahafaka olona ny fahotana satria tsika nahita tsara fa ny fahotana no hevitra nampisaraka amin'Andriamanitra ka raha ohatra ny ara tonga tokoa le anarana de afaka ny fahotana zay tafaraka amin'izany iaiava zany zay nentiny Elia ary afaka ny fahotana ny miaraka amin'ny Yehosoa zay nentiny Elia sy ny toriany Elia inona zany no tokony isalasalanao nefa ianao mahafanta tsara fa ny resultat ny mpanao de gala makany amiela rehefa maty ianao de mbola hipetraka amin'izany eny nefa de hitanao ny resultat fa tena afaka ny fahotana zay miaraka amin'ny Elia de inona zany mbola isalasalana ka ianao mantsy ny tena problemanao ny mpanaratsy de zay le tena olany hoe ampy zay azamianao n'izany tsony tsy leran'izany tsony zao fa ampy zay dao vonjeo fanahy ny devoly de mpanaratsy ary tsy maintsy manaratsy hatramin'ny farany mba tsy hahitanao zao marina zao zangena naprofy miokanao nge ny teny hebreo io ny tena teny hebreo marina ary tsy azo anampena tsy azo enesorona zany anarana zany ary mahafaka ny fahotana ary zay ny tanjona ka raha ny olona rehefa afaka ny fahotana tsy ianao ve ny faoty raha ohatra anao ka tsy mety afaka ny fahotana amin'io mbola Andriamanitra tazomina io ianao nge faoty amin'izany satria ny olona afaka ny fahotana rehefa tsy manao ratsy tsony ka tsy ianao zay manao ratsy ery ny mbola hivazavaza amin'ny teninao hoe zay tsy mihinao zany tsy maika an'izany ianao ary eo amin'ny fahotanako ianao mpanota ve nisy eny ka tsy aleo ve rehefa mba iainao tsy mba le afaka ny fahotana no enony anjaranao no eritreretany teniko fa zay efa afaka ny fahotana zay miaraka ny Andriamanitra Abrahama le tena marina ary afaka ny fahotana zay miaraka amin'ny mifanaraka tsara amin'izay teneniny fa ny anareo kosa zay miaraka amin'ny alasy Jehova tsy afaka ny fahotana nge nareo de ina zany ny zirizirinareo ao anatin'ny toerana efa tsy izy io sy am'izany Andriamanitra efa fantatra rehefa diso zany de mbola ziriziriny ihany hoe manginy fotsiny arikatra amin'ny bokyny protestanta sy ny katolika romana ry miteny le baibolinareo hoe
diso anarana Jehovah sy aveo ka novaina hoe ny tompo. Nanivaka iny fantsiana fahenina. Ny baiboly protestanta fantsiana fahenina dia milaza mihitsy fa diso anaran'i Jehovah satria tsy nitonoany jiosy zany ka novaina hoe ny tompo. Ohatr'izay koa ny katolika romana hoe nesorina tao ny anarana hoe Yahvé satria tsy natsony jiosy zany. Dia meko anao ny netsony jiosy, Yahva no anarana. Yahva. Zay le mahafaka amin'ny fahotana, lasa tsy manoto intsony izay miaraka aminy, asakasaka anao raha anaraka azy na tsy. Fa rehefa te tsipy eny mielo, safidinao izay miaraka aminy. Fa raha mbola te hanirino any amin'ny lantilanta, manaraha ny eny azy te vonjeny. Zay. Zay zany ny ateny voalohany zay. Ndao ndray tsika hiditra amin'ity yaourt ity, inona natonga andreo nanao an'ilay yaourt? Dia ny adalàna. Zao no nataony sady nanao etude ry zareo. Etude nanaovany an'io. Fa le sary teo ihany no averiko anareo hoe ity no tonga azy nanao an'izany. Ino moa le hoe le sansy anankiray, le hoe nisy nanova zany, dia tany amin'ilay nanova zareo ny azakazaka. Zao nanaovany anazy. Itsika hijery an'izy any amin'ny tableau. Hoe ny adalàna zareo zany ty meko ty indray. Zao le sary. Iode, Ea, Vava, He. Dia nataony zareo ity vety no vainy ho. Zay nanaovan'ny zareo anazy. Ty zany resaka adaladalana akaiky nataon'ny olombelona ty. Ato nataony hoe iode ihany, ity mba nitoizany ihany hoe ya. Rehefa tonga eto amin'izay izy ataoko mivadika mihitsy ny soratra, ataoko fotsifotsy be mihitsy ny hitan'ny voamasonareo. Na ataony ho amin'izay ty, zao nanaovany anazy. Dia transformation zany no napetrany teo, dia nataony zareo amin'izay hoe Yahoo. Zao natonga anazy Yahoo. Tamin'izay raha tena anarana devoly be mihitsy. Taiza koa nisy Andriamanitra ny jiosy natsona ny anarana hoe Yahoo zany. Ny Sefer Torah hitantsika mihitsy ny Yahva zay ny soratra tao. Yahva. Dia zay natonga nantony raha Yahva ny ao aleo tadiaviny ty W ty hoe inona marina famakinan'io. Yahwa ve sa Yahoo ve sa Yahva. Dia satria zay mahafantatra fa Yahva le mahafaka amin'ny fahotana fa noho ny aminareo olombelona mitady fanaporofona dia lasa voatery mihitsy tamin'io hoe andao ridinantsika ty amin'ny encyclopédie ty na tikatra amin'ny Wikipédia ty. Dia aloha jerevantsika ny ao. Dia ny tao mihitsy no laza fa ny famakinana ny W dia V amin'ny jiosy. Dia zay ndreka mbola hidivanao amin'inona zany sady efa hita ao anatin'ny bokin'ny jiosy tany amin'ny taona -200 fa Yahva no misoratra ao. Dia manina zany ianao manaovany teo ratsy hoe Yahoo ka tsy avy any amin'ny devoly ianao dikan'izany. Ny rana devoly mbola mitaka olona indray. Efa tsy ampy ilay Jehovah novaina Yahoo indray satria tsy te hiditra amin'ilay Yahva mihitsy hatramin'ny farany. Dia ampidiriny devoly teo zao karazana anarana zao idetournena ny sain'ny olona. Zany hoe anodinana ny sain'ny olona hoe aza miditra amin'io marina mihitsy da nandray foron'ny Yahoo. Raha hiazakazako any amin'ny Yahva amin'izay mbo afaka amin'ny fahotana ny tanjona. Dia zao nalefa ny devoly indray anarana hoe Yahoo. Any ray aloha dia mitsarapaka ny daholo ny rehetrarehetra. Tsy mety miditra amin'ny marina. Ary ny zatra tsy marina tena rahan'ny olona foana. Ampy izay. 2 fotoana nanaovanareo adalàna zay ry olombelona. 2 fotoana. 4 fotoana mihitsy ho an'ny sasany. 2 fotoana ampy izay. Verena amin'ny marina fa tena loza matsiravina ny ao aorianan'izao teniny Eliazy eo. Ary tena mitenareo. Efa mandeha ino loza. Aloza matsiravina ny mbola ho avy eo. Fa ho reraka ny eo any fonareo e. Zay ampy izay teniko izay. Fa misy antony mahatonga mandeha izao teny sy fampianarana zao. Fa nomeko anareo ity zany adalàna. Soratako mihitsy ny adalàna. Adalàna miaro tsinjaka mihitsy ny eo anarana io. Tsy miexista mihitsy io no tonga le hoe Yahoo. Zay. Lasa miditra amin'izany tsony amin'ny manaraka. Efa hainareo daholo izay ny fampianarana, hitanareo daholo ny fotsy. Fa ny anarana marina dia Yahva. Soratako amin'izay izy satria efa mazava iny. Ity ny anarana marina ary tazomy tsara amin'izay fa no famakinana an'ity iode he vava ety amin'izareo jiosy na ny taloha na ny vaovao dia Yahva. Zao afatoko amin'izay ataoko mavomavo hitanareo tsara Yahva. Io ny Andriamanitra anao ary io ny Andriamanitra ny Abrahama,
io le Andriamanitra marina eo amin'izay antsony. Fa afaka amin'ny fahotanao rehefa miaraka aminy ary tsy manota intsony ny hoe ia ataontsika eto ambony ato makato iava voninahitra ho an'ilay mipetraka eo amin'izay zafiandrianina lehibe, ilay fahazavana lehibe, tompony hery sy ny fahefana ho azy ny voninahitra mandrakizay dia dadanay malanay iava. Zay ro zany ny valy ny fanontaniana voalohany hoe iza le anarana marina ten'Andriamanitra, dia io iava io na hoe iava. Zany zay ny fampianarana gasikiny hiditra antsika ny faharoa. Inandray ny fampianarana faharoa hitohizantsika amin'izany teny zany ianareo aloha anaraka tsara ny tentsika satria manjala manana fahadisoana betsika raha vao tsy manaraka tsara ny teny eto. Hiditsika ny fampianarana faharoa ozany hoe efa amiray adiny ray sy fahatelony zay ambassadeur soa dia ahoana ao ary ajantsika amin'ity resaka faharoa ty dia tohizantsika indray ny amin'ny manaraka fa satria lavo ty fampianarana ty satria be dia be ny zatra-potaina fa ajanoko amin'ity faharoa ty indray aloha. Ity ny fanazavana faharoa hoe ahoana moa zany ty resaka didy folo an'i Israelina ty no tandremanao eto Madagasikara, na tandremanao any Fransa, na tandremanao Angletera, na tandremanao any Amerika, na tandremanao izay andehananao any. Iza nampanaonao an'izany? Mbola fanaporofona faharoa eo aloha zany ny olona izay nanova ny dada va ho lasa hoe Yahona Jehova na hoe Allah dia mpanota daholo. Dia izay no tonga le titra hoe tsy izy mihitsy Jesosy Jesoa fa mampanota olona. Io anaran'io zany ny voalohany. Ankoatran'le tamin'ny fampidirana hoe mpanota daholo ny ao, io dia efa miaraka idirany be sy ny maro. Meko ny fanaporofona anankiray indray voalohany hoe niova le anarana. Izay nanova an'io anaran'io dia efa mpanota daholo mihitsy. Satria iavano izy novainao hoe Yaho, novainao hoe Jehova, novainao hoe Allah, dia efa mpanota ianao ny dikany zay. Ianao zao silamo ianao dia hoe zay tsy mety amin'izay fa nay Allah, ka zay mihitsy ny satria andana vakio ny bokinareo fa nay Allah, nay Mahometa, Mohamady dia niarany laza mihitsy ao anatin'ny bokinareo fa ny Sefer Torah dia tsy maintsy arahana ary ankatoavina raha tena musulmane ianao. Zany no mipetraka ao anatin'ny bokinareo ndanakaroa zay teniko izay. Fa ny mpaminanareo sy ny Andriamanitra nareo mihitsy dia ny teny hoe tsy maintsy miverina ny amin'ny Sefer Torah. Ka ny Sefer Torah dia milaza mihitsy ny fananaran'ny Andriamanitra ny Abrahama izay natsoiny Moshe. Ary nareo tsy afaka mandamy Moshe mihitsy raha ho anareo arabo na nareo silamo resahana. Fa ianareo dia mahafantatra tsara mihitsy fa Moshe dia ankatoavina. Ary Moshe nefa dia nilaza fa ny anaran'io Andriamanitra nom propre dia hoe Yahva na hoe Yahva. No zany diso nareo nefa novainareo ilay anarana. Satria anarana zany Allah zany, anareo vavaka amin'izany Allah zany mihitsy. Anarana io. Nom propre io, nareo ary miteny fa nom propre io. Satria rehefa antainareo iza anaran'ny Andriamanitrareo, anarana no tenenina, Allah ny itsonareo. Zany nom propre io, ary aza mandany zany nareo. Dia io Andriamanitrareo mihitsy no miteny andana jereo ny Sefer Torah Jiosy fa ao ny guide ary ao ny lumière, sady guide ny lumière ary fahamarinana vérité. Ka raha sady guide ny lumière ny vérité ny Sefer Torah ary amin'izay mbola hitsarana, inona zany tsy iverenareo makany amin'ny Sefer Torah Jiosy. Ary io ny Sefer Torah io, laza ny Sefer Torah fa Yahva no Andriamanitra anarana Andriamanitra marina. Io ny tokony antsoina ary izay ny fahamarinana. Noho izany mpanota ianareo rehefa tsy miantso an'izany, tahaka ilay miantso Jehova rehetrarehetra reo, samy mpanota daholo. Ka rehefa mpanota dia tsy nahita an'io Andriamanitra Abrahama io izy ny teniny ary tsy mahafantatra azy. Iza zany reo antsonareo reo sady tsy mahita azy anao tsy mahafantatra anazy, sady mieritreritra. Parenthèse daola andrina amin'ny olona hoe tena mba miverena fa maty, mba miverena fa maty. Dahoary. Tindray ny fahotanareo faharoa. Eo ilay anarana zany. Mampanotanareo moa dia efa mpanotanareo fa mbola manindry ilay fahotana ihany indray ilay faharoa. Iza moa miteny anareo fa tandremo ny didy folo? Iza miteny anareo fa tandremo ny didy folo? Fa efa naviaiza no hitandremanareo didy folo. Ena hoe malagasy ianao na frantsay ianao na amerikana ianao na anglisy ianao na izy ianao na arabo ianao, iza ny teny anareo tandremo io? Satria ny lalàna dia miteny fa zany didy folo zany dia natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany. Tsindriko tsara, natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany. Ka raha vao nitsofoka atao ianao malagasy,
tsofoka atao ianao amerikanina, tsofoka ataonao anglisy na frantsay, de efa mpanota ianao ka ny mpanota de hoany amin'ny elo. Tena tonga anaty hoe niaza mamaty ange ianao zay mahita sy mandrena io, fany amin'ny elo ange ianao raha vao maty. Zay tonga ny mandrosira aingana, mialamina io Andriamanitra anao fa tsy izy io, ary mialamina io Andriamanitra mampitandrina didy folo io. Azatra tsy natao anao zany io. Nao raha vakitsika ny teny ao amin'ny bokin'iza moa izy Deutéronomia toko fahenina andiny andasa aloha Exodus 19 Exodus 19 3-5 Exodus 19 3-5 zao ny voalaza ao zany. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy avata ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakôba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Eto zany le omena fanambarana rehefa nantsoin'Andriamanitra i Mose, dia niteny io Andriamanitra ny Abrahama hoe lazaonao amin'ny taranak'i Jakôba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely zao teniko izao. Presinga zany resaka zany re olona. Inona ny mampiresy anazy? Satria le hoe le olona omena ty teny ty ony dia efa voafaritra tsara. Izany izy ny taranak'i Jakôba ary zanak'Israely. Fa ny tena mipetraka efa tsy tafiditra eo ianao satria didy folo omena io efa tsy tafiditra teo ianao efa tsy afaka miditra eo ianao malagasy na frantsay na anglisy satria efa barazy avy hatrany hoe natokana ho any zanak'Israely io. Akanefa antsika efa misy malagasy frantsay anglisy amerikanina sy nosy maso mitandrina didy folo ary miafinao amin'le teny hoe zay nge ohatran'izao zao nge ahoana mbola misy sabata sy ny karazany itirantsika daholo zany hoe taiza koa misy sabata zany zao mantsy efa teneko anao raha veo didy folo io. Sady tsy natao anao hafa firenena io moa zany efa mazava be, tsy nataonao hafa firenena. Somary lavalava mihitsy antsika eto sady zay ny amaranako anazy mantsy. Dia ataontsika manaraka indray ny tohiny. Tsy natao any hafa firenena io. Ndao ary henoantsika amin'izay izy ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptiana sy izay nitondrako anareo tamin'ny ilatsy ny voromahery ary ny nampakanesako anareo aty amiko ho ankehitriny. Raha iain'ny feoko tokoa ianareo ry Israel zany ka hitandrina ny fanekeko ho an'ny Israelianina zany dia ho rakitra soa mihoatra ny firenena rehetra nareo fa hainy tany rehetra. Tena mazava be natokana ho any zanak'Israely io. Dia manomboka eo amin'izay ny didy folo rehefa avy eo amin'ny toko 20 zany io Exodus ny nanomezana ny didy folo io mazava be dia nomena amin'izay ny didy folo dia ny faraiky ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo. Dia misy moa olona manavaka an'ilay hoe io didy io ny folo ihany ny tena izy, io ny tena n'Andriamanitra iny amin'ny seza fiandrianana iny tena mirakitra momba an'Andriamanitra iny, fa ny raiky ambin'ny folo hatramin'le ambony rehetrarehetra any iny tsy dia important iny fa ny folo tena important. Tena ozy ny teny hoe ry adala sy voatsasaina. Izy anampanao anareo an'izany. Nga tsy ianareo ny teny fa Andriamanitra ny teny foana fa rehefa nandeha ny teny dia natahotra ny Israelianina tety ambany tety fa nyrehitra ny tendrombohitra tselatra ny tselatra ao anatin'io Andriamanitra amin'ny teny io nangovotra ny zanak'Israely. Ary rehefa nangovotra izy dia izay no natonga ny hoe nangataka le olombelona hoe aza miteny tsony fa maty izay Andriamanitra fa andany ianao miresaka amin'ny Mose dia aniny ianareo fa ekeny edao izay teneninao amin'ny Mose. Zay nge le izy le olona fa jereo nge ny adalanareo olombelona. Ny saranareo indray le didin'Andriamanitra nataonareo miavaka ny didy folo dia miavaka ny fisoroana dia miavaka n'izao. Iza ny nampianatra anareo an'izany? Nareo rehefa tsy aloha ny tantara satria raha tsy azonareo ny tantara dia lasa tsy hainareo mihitsy ny le sary. Satria mantsy tonga amin'izay rehefa hoe ravanga io didy folo io dia eo amin'izay ilay mihetsika daolina dia zeriny indrindra hoe maninona ny ravanao ny didy folon'Andriamanitra. Izay no manareo olombelona tsy mahafantatra nina mampanota anareo dia tsisy ninina fantatrinareo tsony. Fa Eliaka kosa zay tsy mbo anatin'ny fahotana satria miaraka amin'ny Andriamanitra marina Abrahama zay sy miaraka amin'ilay mesazery rany dia Yahosoa dia tena tsy manota intsony izay miaraka marina ny teny satria izy tsy miheno mpanota. Ko matoa zany ny olona miaraka amin'ny Elia afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony Eliany lehibe ny tsy manota intsony. Mazava zany fa izy miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama. Lozika be zany. Zao ry arao ny fampianarana ary inandray ny toy ny teny. Dia nilaza izao teny izao rehetra izao ry Andriamanitra ka nanao hoe dia mahasamihafa zany. Dia nandeha amin'izay ny teny rehetrarehetra zany dia aza mandainga aza mangahatra sy mahasamihafa. Ao amin'ny 120 rehefa nandeha zany le teny anankifolo naika mbola andeha ny 120
neky andeha ny faharoa ambin'ny folo hatrany amin'ny faharoapolo fa teo amin'ilay folo dia efa tsy zakan'ny olona intso tsy ndriko tsara teo amin'ilay folo lay tenina voakany vavan'Andriamanitra dia tsy zakany zareo intsony dia inona ny toyny andiny fahavalo ambin'ny folo Exodosy toko faharoapolo andiny fahavalo ambin'ny folo ary ny olona rehetra raha nandray an'izany kotrokorana sy feonanjo mara ka nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetsoka ary no nahita zany ny olona dia torakofotra izy ka nijanona teny lavitra teny dia hoy ny olombelona tamin'ny Mose ny jiosy zany andiny fahasy ambin'ny folo dia hoy izy tamin'ny Mose aoka ihany re ianao no miteny aminay dia iaino izay fa aza atao miteny aminay eo Andriamanitra io fa andreo maty izay io vakio tsara io fa aza Andriamanitra no miteny aminay fa maty izay dia io misesy tamin'ny olona aza matahotra fa tonga Andriamanitra mba hizahan-toetra anareo ary mbe eo anatrehany tavanareo ny fatahorana azy mba tsy anotanareo dia nijana andiny faraiky amby roapolo dia nijana le teny lavitra teny ny olona fa Mose kosa nanakaiky ny Ejipito izay nitoeran'Andriamanitra izay io amin'izay zany le hoe teo no nanomboka ny saraka zany Mose tamin'ny olona dia lasa Mose niakatra andraka ny ambony tendrombohitra dia tany izy no nanao an'ilay fitohizan'ny teny ianao ge ary hoy avady tamin'ny Mose izao no lazanao amin'ny zanak'Israely ianareo efa nahita fatany an-danitra no tenenako taminareo dia toy amin'indray ny lalàna ho aza manao Andriamanitra volana fotsiny Andriamanitra volamena anareo alitaratany no ataonareo dia nitoy amin'izay zany io teny io fa tsy nijanona hitanareo amin'izany tsy nisy Andriamanitra ny teny hoe dia miavaka ty teny folo ty ka atao hoe didy folo dia miavaka tsisy an'izany fa noho ny amin'ilay tahotr'ilay olona dia najanona le izy noho ny amin'ny fangatan'ilay olona fa raha tsy ilay olona no nangataka nampitsahatrany io nitohitoy io teny io fa tsy zakan'ilay olona ny hainao an'ilay izy dia voaterina janona ary naven'Andriamanitra moa le izy ataovy ary fa tsy mahazaka tsomnareo dia ny Mose rery lasa niakatra tany dia izy no fampiresaka tamin'ny Andriamanitra io Iavà zany dadamala Iavà fa ny vahoaka kosa niandry tetỳ ambany tetykatra amin'ny ery ambany ery zany satria teo amin'ny tendrombohitra moa toerana io ery ambany tendrombohitra ery zany zay no vandeha ny tantara zavatra mihitsy anefany tsy tahotra tsy enatra mihitsy ilay olona ny sarasarany amin'izay io didy folo io satria Eliany teny hoe rava ny didy folo nampianatra an'izany efa ela be efa nomboka tany amin'ny taona firy nampianatra ny hoe rava ny didy folo tamin'ny 2001 ary ny fampianarana voalohany voanainga teto hoe rava ny didy folo lany 2000 nanokafana ny radio ary nomboka tamin'ny 2000 amin'izay nandeha ny fiteny hoe rava ny didy folo faraparany 2000 sy ny 2001 teo izy nanomboka izay teny izay rava ny didy folo rava ny didy folo fa ady be mihitsy ny tamin'izany hoe iza zany olona miteniteny foana zany fa voapirofo amin'izay le izy taty oriana io amin'izay le olona vao nianana amin'izay hoe rava ahoana dia ndao raha sarana ozy izy ry zareo dia iza zany le rava dia iza ny tsy rava dia ny didy folo ny sarany fa ny sisa ny esorona ohatranyizany ny fisoronana tena gravy aloha hiditra amin'ity tsika aloha satria moa tsy Eliany ampianatra hoe rava ny didy folo tosany hoe aiza ny maravany io eko anao rehefa avy eo fa aza matahotra ianao fa aloha tsy hiditra amin'ity zahatra efa nytenen'ny olona ty tena nanaiky izy fa tena nisy didy folo rava nisy didy rava fa tsy nekeny mihitsy ny didy folo zany no rava gaga aminareo mihitsy ny iza milaza aminareo fa azo sarana ohatran'izany io didy hoe ty sarahako amin'ity dia ty sarahako amin'ity dia io ry zareo hoe io izy ihany mahatonga nio azo ny ravana satria izy ihany le zanak'Andriamanitra dia Jesosy moa zany neny zareo io Jesosy io izay tsy izy zany Jesosy zany rehefa diso le Andriamanitra hoe Iavà dia efa diso azy le Jesosy eny rehefa diso le Jehova dia efa diso Jesosy ny tiako tenena Iavà no izy mantsy dia ozy ry zareo hoe rehefa maty teo amin'ny ady fijaliany Ahosoa dia rava le didy tena zavatra nampianariko tany amin'ny 2000 daholo zany teny zany fa nangalarin'ny olona le izy dia nataony ohatran'izay amin'izay satria hitany hoe marina be fa tena misy rava tao dia zao no nataony zareo indray io azo ravana zay azo ravana zay satria rehefa maty le zanak'Andriamanitra teo ny ady fijaliana dia hoe mandra-patateraka izy rehetra tsisy ho foana ozy ny amin'ny lalàna na litéraraiza mandra-patateraka izy rehetra iny le Matteo 5:18 zany ka rehefa maty izy zany dia nisy foana atao dia tsisy foana izy mandra-pahatonga anazy maty dia rehefa tanteraka lalàna dia misy foana amin'izay eo tena mbakiravy zany sary zany tena hevitra avy any amin'ny devolo mihitsy ampianarina antsika aloha ny lalàna daloha maiko izay teny izay aloha azavaiko tsara fa misy tsy mahazo
Mbola otizako le teniko teo apetrako tsara aloha le teny hoe natokana ho any zanak'Israely io. Fa misy zany efa lefa niazakazaka mialoha fotoana efa mandeha makany ny teniko zany fa iverenako io ndefa avy eo. Ina le natonga niazakazaka mialoha fotoana satria hoe lay didy folo io ny tena misy rava mihitsiny io tsy lalàna Mose. Fa ny didy folony tsy ny ravaina fa ny lalàna Mose ny ravaina. De osiko hoe tsy fanao zany. De nalainy zareo le nampianarim-piany. Atria izay ihany nampianatra an'io Matthieu 5:18 hoe io nge rehefa tanteraka de rava ka zany teny hoe rava manontolo fa reto olona reto ndray miteny hoe tsy rava manontolo noho ny amin'le fangalarany tahaka tsy te izy hitandrana didy folo de lazainy hoe tsy rava manontolo zany io fa didin'Andriamanitra io. Zay no tonga nazava hoe tsy nisy teny misy nge nanavaka an'io folo io fa nataon'Andriamanitra ho arsiva fotsiny io ny hoe manao vary vato fisaka de sorata eo anankifolo arsiva témoignage ilazana fa efa niteny taminareo zay ny dikan'iny. Natao témoignage fotsiny satria zareo tsy nety nihaino mifanatrika intsony ka so teny nisy reny hoe zay tsy nahainao an'izany de zay natao an'Andriamanitra hoe témoin ho soratako le teny folo eninareo sy nareo milaza fa za tsy niteny taminareo. Zay nge ny antony zay nanoratany zay natao anazy hoe teny vavolombelona hoe vavolombelona rehefa nresaka taminareo so ivadianareo zay le izy fa tsisy miteny hoe miavaka ty teny folo ty fa de avy am'izay le olona daladala rehetrarehetra tany de hoe miavaka ny didy folo tena izy miteny azo atao zany fa iverinany moa tsika fandraso aloha fa lotsy aloha todika am'ty tenin'ny olona ty hoe aty tena ratsy be zany sary zany hoe na vadika le olona ny tenin'ny Eliaka ratsy be zany. Ny tenin'ny Eliasa mianarana vadibadika ohatr' zany rehefa tsy tahita rahana efa manitsy aly eto azao no nampianariko zao vaketsika aloha le Matthieu 5:18 Matthieu 5 ary ny tenin'ny dadanay sy ny zokinay aza mianarana ketikitiana fa tsy fisangy Matthieu 5 izay misy teo teny 18 io Matthieu 5:18 falazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy foana akory amin'ny lalàna na delitera aza na tenitsotra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra ka ty hoe mandra-pahatanteraka zany ka Yahoshua moa le natanteraka an'le izy noho ny amin'ny fitiavana nasiony teo amin'ny azy fijaliana de iny le Romanina 13:14 ka am'izay tsy tadidiko izay hoe ka de ny fitiavana no fahatanterahany lalàna sy tadidiko tsara izay nafirina zay de noho ny amin'io fahatanterahana io izy de azo foanana ny didy de rehefa ny foanana ny didy de ny foana izy ny fisoronana ka natsofoka tao ilay zanak'Andriamanitra de zay ao na tonga ny hoe izy ny tafiditsy tao anatin'le didy folo lasa nampidirina tao indray zany io zanak'Andriamanitra sampotsampona ny zareo io Jesosy io natsofony tao de io ndray izy no misolo ny fisoronana zao nampidirina tao de ny didy folo ihany fa ny fisoronana ny esorona noho ny amin'le hoe foana ny lalàna satria efa tanteraka Yahoshua de foana fa ny didy folo tsy foana fa ny fisoronana ny foana de ny solona ny lay zanak'Andriamanitra zay de lasa didy folo plus zanak'Andriamanitra zany hoe didy folo plus Jesosy io daholo moa iarahana rehetrarehetra io de noho ny am'zay zany hoe tena misy afetsiny demony be zany hoe le fampianarana netin'ny Elia ihany nalainy zareo de nahovany an'izay fotsiny izy efa adala sy voatsasany iza nampianatra anareo an'izany fa tena sary ratsy ane zany sary zany anga tsy hainao le tenin'Andriamanitra ao Galatiana 3:15 hoe ny fanekena rehefa vita mafy de tsy fanao no manatsoaka na manampy zany ny bolongana fanekena io zany rehefa vita mafy nandatsahana raha de tsy azo ampidirana zavatra intsony ao anatiny ao vakitsika na ny esoranao anatiny ao Galatiana 3:15 teny le zanaky ny avodina ke zany le tena Yahoshua zany tazona teny hatramin'ny farany fa ny tsy mba Yahoshua kosa fa Jesosy na Jesosy badibady dela ohatra ny lela may reny mihitsy ny afaran'le sary Galatiana 3:15 Galatiana 3:15 zao vakitsika ry rahalahy miteny araka ny fanaon'ny olona ihany aho na dia ny fanekena ataon'ny olona ihany aza rehefa vita mafy de tsy fanao no manatsoaka na manampy zany
Zany hoe rehefa misy fanekena vita mafy dia tsy azoko tena tsony iny fa bolongona ny zavatra iny tsy azo anampiana ao ary tsy azo any esoranao mba mianarana zany fampianarana netiny alia zany fa mitsotsitsotso mihazakazaka amin'ny hoe rehefa maty io sanak'Andriamanitra io dia rava ny lalàna ny dikan'izany dia azo ana tsy fotsy foana amin'izay raka mahafinaritra anareo mba misy saina zany mantsy ny olona mangalatahaka tsy mahafantatra ny zavatra ataony no mahatonga an'izany faly mangalatahaka fotsiny fa tsy mahafantatra hoe inona tena voto atiny ity ka dia ampianarana anareo mpangalatahaka sy mpanodikodina ny teny ny fampianarany ely azy efatra any amin'ny 2000 sy 2001 fa tsy nampianatra mihitsy ny eny aho hoe azo ataony manao an'izany fa ny nampianariko dia hoe io fanekena io rehefa vita mafy dia tsy fanao manatsokana manampy n'izany ka vita mafy ary ve ilay fanekena 10 valiny vita mafy satria nandatsahana ranomby dia vita mafy ndahoarina vakitsika ary zay hoe raha vao nandatsahana ranomby io dia tsy azo gnokitena intsony ny ao anatiny ao tsy azo anampiana tsy azo any soa doara vakitsika ny boky ny asan'ny apôstôly Exodus azafady indrindra atsika zay mieno toko 420 vakitsika manao andininy fafily Exodus 24 4 sao dia mba tokony aty amin'ny 3 4 5 6 7 8 eo no vakitsika zany dia tonga Mose ka Exodus 24 3 ka hatramin'ny 8 dia tonga Mose ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataony avà sy ny fitsipika rehetrarehetra dia namaly indray miredona ary ny olona ka nanao hoe ny teny rehetra izay nolazainy avà dia ho ataonay iny le ny fanarana tarikatra amin'ilay hoe natahotra zareo dia andininy fahefatra ary Mose nanoratra ny teny rehetra nataony avà dia ny fomaraina koa izy ka nanorina alitara teo ambodiny tendrombohitra sy tsangam-bato 12 araka ny fiaina 12 ny Israely zany ary ny zatofy tamin'ny zanak'Israely dia ny rahany dia nitondra fanatitra dorona ireo ka namono vatotrombola atao fanatim-pihavana ho any avà dia eo zany anao an'ilay nakaomby dia natao fanatim-pihavanana zany dia nalainy Mose sy ary ny atsasaky ny rà ka nataony tao anaty lovia ary ny atsasaky ny rà kosa dia natopony teo amin'ny alitara dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo an-tsehan'ny olona le boky ny fanekena le nisoratany Mose teo da tsika le ary amin'ny andininy fahafilo izy teo eo amin'ny andininy fahatelo andininy fahefatra ary Mose nanoratra ny teny rehetra nataony avà io le nisoratany io natao hoe boky ny fanekena io le hoe ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy fanao manatsoka na manampy zany io le izy io dia naka ny boky ny fanekena izy io le voalaza ny fampianarana meny ahoso any apôstôly hoe aza kitikitenareo zany io dia namaky teny teo anatrehan'ny olona ary hoy ny olona rehetra zay rehetra nolazainy avà dia ataonay sekenay dia nalainy ny andininy fahavalo amin'izay le fanekena vita mafy nalainy Mose ary ny raka natompony tamin'ny olona dia hoy izy ino ny raha ny fanekena zay ny ataony avà taminareo ny amin'izany teny rehetra zany vita zany le fanekena sa tsy vita valiny vita mafy sa tsy vita mafy vita mafy satria maniny nandatsahana rà le boky ary nandatsahana rà ny olona nafafiny tamin'ny olona izao vita mafy ny fanekena ka ny contrat efa vita mafy dia ozy ny lalàna Galatiana 3:15 teo hoe ny fanekena rehefa vita mafy nandatsahana rànomby zany ny fanaovan'Andriamanitra sy ny olona teo amin'le boky dia tsy fanao intsony ny manatsoka na manampy an'izay voasoratra ao zany hoe tsy azonao anesorana ny teny ao ary tsy azonao anampiana ny teny ao ka raha misy zany zay ny vonona ny dikan'izany dia izy manontolo miara-maty dia misolo fanekena vaovao ohatra anao manao contrat any amin'ny mairie any io rehefa misy ny tsy fanarano anatin'ny contrat fa mampigadra manova an'iny contrat iny ary raha ianao ny trahatra amin'izany dia falsification zay ny teny frantsay ary fraude hatrany dia prison mihitsy ianao raha vao zany ny ataonao zanake manaova an'izany hitanao kely toy ny tantara hoe manao fifanarana amin'olona ianao ohatrany dia ivadianao le zahatra ny soratana atao mpagadra ianao na hoe nisy zahatra ny falsifienao fa hatrany dia voasambotra trany amin'ny mera hoe iza ny nampanao nareo an'ity na ny adjoint civil ao adjoint de traiko ny filazan'io ny adjoint iny filazan'io ohatran'izay fa tena adjoint au maire fa migadra na ny délégué au maire tsy fantatry eo fa rehefa voasoratra iny ka vita tampon zay zao ny any amin'ny mairie dia tsy azonao kitena intsony fa raha misy zay tsy hifankaza olo roa tota miara miverina makany mairie dia manao fifanekena vaovao indray dia potena le taloha ary tena potena ary dia sina fisoratra mihitsy hoe rava le teo aloha ka manao vaovao indray izay
dia rava iny dia potena mihitsy ny fanekena iny. Zany ny eo amin'ny firaisana. Ka za moko raha mety anreto olona mpanovanovan ny tenin'Andriamanitra reto olona tsy pakany amin'ny firaisana nga mandreto hoe mba manao taratasy fa dia mandeha ho azy eny ny tena izy. Fa raha mba olona na ny eto an-tany ve ohatra zany ny zatra mihitsy mainka veo io resaka amin'Andriamanitra io ary amin'izay izy efa nandatsana rano ahoana moa ny kitikitianao any. Fa dia tsy tahotra mihitsy reto olona reto hoe noho ny amin'ny Ahosoa maty dia rava ny lalàna fa ny didy folo tsy rava fa misy lalàna rava ao dia ny fisoloana ka io soloanain'ilay Jesosy dia didy folo plus Jesosy zay no izy zany zao. Tena dia olo-saina mihitsy anie zany. Zay natonga nanamaky hoe nametraka anareo hoe ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy fanao manatsoka na manampy an'izany. Izany hoe ilay didy folo tsy azonareo kasikasena intsony. Fanekena vita mafy rehefa fantatra amin'izay zany fa rava dia iny bolongana fanekena iny mihitsy miara-miala dia misolo vaovao. Ary zay no natonga azy natao hoe zay no natonga azy natao hoe fanekena vaovao. Iahosoa no mitondra azy indray. Ka ilay fanekena vaovao dia tsy misy idirana ny didy folo intsony na ny ray azany. Fa tena Iahosoa sy ny lalàna ny Iahosoa ary izay lalàna ny Iahosoa izay izay rahako aminareo eto ampianaranareo. Zay ilay izy hoe fanekena vaovao. Ka sady miteny amin'ilay olona nangalataka tsy hoe mangalataka hoe tsy izany io resaka io. Vakio tsara ny Galatiana 3:15 averiky indray mandeha sady baiko ny Iahosoa mihitsy ny ho an'ny rehetrarehetra izay tia miandro farany ity hoe aza manao adaladala ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy fanao ny manatsoka na manampy izany. Noho izany miala daholo aza miaraka amin'ny olona nanao an'izany adalana izany mivoatao daholo nareo fa tena ho any amin'ny elona nareo na mbola miaraka amin'izany olona izany. Galatiana 3:15. Ry rahalahy miteny araka ny fanaon'ny olona aho. Na dia ny fanekena ataon'ny olona ihany azy rehefa vita mafy dia tsy fanao ny manatsoka na manampy izany. Ny eny Ahosoa kosany didy folo nandatsana rano. Ny eny Ahosoa kosany nandatsana ny rano tenany mihitsy. Ny tenany mihitsy ny nandatsaka ny rano ho an'ilay fanekena. Fanekena vaovao noho ny amin'ny rako izy Ahosoa. Ka ahoana moa ianao ny anatra ikitikitika n'izany ny tena marina. Jaranao mieritreritra zay zany ilay teny omeko antsika hoe misy ny fanekena zany ka io fanekena io tsy azo kasena mihitsy dia ny didy folo tsy azonao atao an'izany hoe ahoana angotako kely ty nampidirako an'ity na ao tsy azo atao an'izany. Ohatr'izay koa ny eny Ahosoa tsy azo afangaro koa ny azy. Ary za mitondra an'izany fanekena vaovao zany dia ny fanekena vaovao Iahosoa no anarany. Ilay mahatonga ny olona tsy manao taintsony. Zay zany izy mazava be fa ndao amin'izay tsika ry hiverina amin'ilay hoe tsy natokana ho anao ilay didy folo fa reto moa dia fahadalàna mihitsy ny azy. Tena adalàna mihitsy ny reto mpitandrina didy folo reto dia reto mpanaraka an' Jesosy rehetrarehetra sy Jesoa reto ary reto mpitandrina didy folo sabatista sy aladita tena adalàna mihitsy. Zany ange zao mahatonga nanavitra anareo zao hoe tena maty anie nareo. Dahoary tsy natokana ho an'ny tsy natokana ho an'ny olona hafa firenena io fa ho an'ny zanak'Isy irery ihany. Da tsy hitao Exode 19 hitandrantsika amin'ny Salamo 147:19-20. Salamo tevakitsika indray ty Salamo 147. Salamo 147 dia 19-20. Milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mahafantatra ireny. Halleloja. Ravy anie zao sary zao. Nefa antsika dia mahafantatra mihitsy fa dia nampianarina ho an'ny malagasy ny frantsay ny anglisy ny amerikanina ny rehetrarehetra ny fitandremana ny didy folo. Nefa izy dia miteny hoe milaza ny teny amin'ny Jakoba sy ny didiny fitsipiny tamin'ny Israely izy fa tsy mba nanao an'izany tamin'ny firenena hafa izy ary io didy folo tsy mahafantatra ireny. Zava-doza ny ten'Andriamanitra ny teny tsy fantatra avao ny didy folo ary tsy natao anareo fa ny mpitondra fivavahana kosa mandeha anaty-tany nampitandrina didy folo. Ka tsy loza mahatsiravina ve ty miseho ty? Tena mampanota olona mihitsy nge zao resaka zao hoe mba hahatonga sainareo olombelona izay mandray anely ahy. Tena nampanotain'ireo mpitondra fivavahana ireo na reo rehetrarehetra mihitsy hoe natao mpandika lalàna dia ho atsipy any amin'ny elo.
ary dia ho aseho ilay tena mpandika lalàna azy io le vonina eo sao tompo amin'ny fofona ny vavany ianao izy zany ho le vonina zany. Tesalonianina faharoa toko faharoa jereo ty fandikan-dalàna nataonao ty. Tesalonianina faharoa toko faharoa andinin'ny fahavalo tsy misy iny andin'ny fahavalo sy ny fahasivy. Ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna io dia ianao zany fa meko toa ilay lalàna tsy azo dikana hoe natokana ho any zanak'Israely ireny didi folo fa tsy natao anao. Izay ho le voniny aozo atompo amin'ny fofonay ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehoany fiheviana. Ianao izy zany sady ho foanany io Andriamanitra io no le voniny io Andriamanitra io noho ny aminao zao mandika lalàna zao. Mbola tsy tonga sainy ihany tsy rary ny vely miantsoantso anao am'izay. Anio moa tonga na io miantsoantso anareo antsotsoko mihitsy nareo verena dia tsy mazaka moa ny devoly efa miantsoantso dia zay fa manaratsy indray ny tena izy nefa zany nge manome profo e meko anao ny profo janao mieritreritra enao zay nge le toyny ary ny fiavin'le iny ity mpandika lalàna ty zany dia enao io rehefa tsy mitandriny ianao dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra. Tena mampiasa herin'ny Satana zany ty mpandika lalàna ty. Reo mpanovonova tenin'Andriamanitra reo, reo mpandika ny tenina ampianariko teo reo, mampitandrina didy folo anao io, nanovany anaran'Andriamanitra, mpandika lalàna reo, mampiasa fagagana izy, manao an'izao rehetra zao izy, izy io, mampiasa an'izany fagagana zany izy amin'ny herin'ny Satana, araka ny fiasan'ny Satana, ary mbola mitoy andin'ny fahafolo ary famitana momba ny tsy fahamarina ho an'izay ho very. Ny olona zay ho very zany dia ho fitahany zareo tsaratsara mihitsy ohatra anao io zao dia ho fitakena. Zareo nge raha tsy mikasika anao daholo io teny io zao. Zareo ty fandikana nataonao ty lalàna. Famitana momba ny tsy fahamarina ho an'izay ho very satria tsy manandray ny fitiavana ny fahamarina zay amonjena azy izy tsy raisinao zao fitiavana zao. Menanao ny teny famonjenanao fa tsy rarahinao. Fotinao fa tsy fotiny iza. Fotinao asakatsaka andao na mbola hipetraka amin'ny toerana ratsy io nao fa za miantso aza mipetraka ohatso. Andao jerevantsika indray ny lalàna anankiray mbola mikasika amin'izay hoe tsy azo entina aty Madagasikara na aty Fransa na aty Amerika na aty Chine na Angletera na Australia na tsy azo entina any ny didy folo fa tsy maintsy ao Israely irery any. Raha vao mandika an'izany ianao dia mpanota dia devoly indray satria avy any amin'ny devoly ka rehefa avy any amin'ny devoly nge mpanota dia devoly ny dika an'izany. Matoa atao avy any amin'ny devoly dia zanaka devoly na tena devoly raindany mihitsy ny dika zany na renim-baviny mihitsy. Ka jananao mieritreritra hoe ianao ve mbola teo zanaka devoly ihany manoro hevitra kely aza manaiky tsony ampy izay. Fitiavana ny eo azy zao e. Fitiavana zao. Ndova kitsikary hoe fandikan-dalàna mbola nataonao nay. Teo hoe ny Andriamanitra efa diso natokana ho an'ny zanak'Israely. Ity indray mbola fandikan-dalàna nataonao hoe tsy azo entina miala ao Israel nefa nentina any amin'ny toeran-kafa any amin'ny firenena hafa. Grave anie zao sary zao. Ndova kitsikary aiza moa le izy. Deutéronomia toko fahenina. Deutéronomia toko fahenina dia ny andininy voalohany. Deutéronomia 6:1. Ary zao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasiany avy Andriamanitra ireo ampianaranareo. Ilay didy sy fitsipika zany dia ny didy folo sy lalàna rehetrarehetra zany dika zay. Misy eo amin'ny 613 izy io any mpanisa zany. Zany hoe 613 loa zany no navoaka an'Andriamanitra tery an-tendrombohitra Sinay. Any amin'ny tany izay alenareo dia ny didy sy fitsipika izay nasiany avy Andriamanitra reo hampianarana anareo. Any hoe ampianarana zany ty didy aiza hony ary ho arahanareo aiza hony sady ampianarana ho arahana aiza hony any amin'ny tany izay alenareo mba holovanareo. Reo olona mahitsy be ny le teny any amin'ny tany holovan'Israela ihany io no azo ampianarana sy ho arahana. Ka Madagasikara nga toerana ipetrahan'ny Israely any lovan'ny zareo nga Madagasikara. Fransa nga lovan'ny zareo. Angletera nga lovan'ny Israely any. Amerika nga lovan'ny Israely any. Valiteny ny lovan'ny Israely any dia Israel. Noho izany ny didy folo sy ny lalàna meny Mosy rehetrarehetra zany dia tandremanao Israel irery ihany. Satria natao tao anatin'ny boky anankiray ny teny ilay soratan'i Mosy natao boky ny fanekena. Dia io boky iray manontolo izay tsy azo sarahana io
ary ao anatin'izany ny didy folo dia nomena teny hoe any Israely irery ny azo tandremana ary ny Israeliana irery ihany no mahazo mitandrina an'io ary nandatsahana raha io dia tsy azo anampiana zay teny zay ary tsy azo anesorana. Donay vakitsika hoe tsy azo anampiana io teny io tsy azo anesorana. Zany hoe natokana ho zanak'Israely tsy azo anampiana. Ao Israely irery ihany ny azo tandremana tsy azo anampiana ary tsy azo anesorana. Nefa nareo ty inona ty nataonareo? Tikatikanareo mihitsy le fanekena ho an'ny Israeliana dia didy fosilana Mose. Tena zava-doza nataonareo. Deutéronome 4:1-2. Ary ankehitriny ry Israely, mihaino ny didy tsifitsifika izay ampianariko anareo arahanareo, mba ho velona ianareo, ka hiditra sy handova ny tany zay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Io zany le hoe mba tonga anareo tafiditra amin'ny tany Kanana dia tandremo ty teny ty. Zany hoe ny didy folo sy lalina Mose zany dia matafiditra ao tany Kanana Israely fa tsy matafiditra any an-danitra. Dia mbola diso adresy izay nilaza fa io ny azahoana ny lalana makany amin'ny lanitra ny lany. Aza diso adresy ny voalaza eto dia hoe mampandova ny tany Kanana ny fitandremana didy folo fa tsy mitondra makany an-danitra zany. Tandremo soafaniny ianao. Mazava be io demon io teny io. Ikizatsika indray. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo ary aza enesoranareo fa tandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izay andidiko anareo. Mazava be ilay teny eto. Aza nampiana hono io teny io dia aza enesorana. Inona zany ilay tsy azo nampiana? Ilay teny hoe natokana ho an'ny zanak'Israely io ary any Israely irery ihany ny azo tandremana. Inona zany tsy azo anesorana? Mbola izay teny izay koa. Natokana ho an'ny zanak'Israely io ary ao amin'ny tany Israely irery ihany ny azo hitandremana anazy. Izay ilay tsy azo nampiana, tsy azo anesorana. Ankoatran'ny hoe ny anarana tsy azo hovaina, tsy azo nampiana koa, tsy azo anesorana. Petraka ny fanontaniana. Fa inona nataonareo olombelona? Ny anareo olombelona nataon'i Jesosy taminareo sy Jesosy taminareo tazomo ny didy folo dia soloy an'ilay Jesosy na Jesosy nataonareo rehetrarehetra io dia milamina anareo. Fanekena izy io ataonareo io. Inona ny anaran'ny fanekena anareo io? Satria ny lalàna dia miteny hoe ny fanekena rehefa vita mavy dia tsy fanao manatsoaka na manampy izany ary aza nampiana dia aza anesorana. Donc mbola mafitsy le Deutéronome teo eo amin'ny Deutéronome 12:13, Deutéronome 13, Deutéronome 13. Ary ankehitriny ry Israely, mihaino ny didy tsifitsifika izay ampianariko anareo mba ho arahanareo, mba ho velona ianareo ka hiditra sy handova nitovy tanteraka re zany teny izany. Fa diso ilay izy kay. Tsy niova ilay application izay nakakapaina ty hoe ary tombotovy izy zany. Zay. Deutéronome 13. Izay rehetra andidiko anareo dia tandreo mba arahina. Aza ampianao zany ary aza anesoranao. Tena mbola naverina fandroana ilay teny. Aza nampianao ny teniny amin'ny didy sy lalàna ary aza anesoranao. Nanindrindro mihitsy ny dada Yavay. Aza ampiana io. Inona zany ilay tsy azo nampiana? Izay noteneniko anareo teo izay. Ampiana indray ny teny hoe ity ilay tsy azo nareo hovaina. Deutéronome 12 indray. Deutéronome 12 hoe natokana ao a Israely ny fitandremana didy folo. Eno tsara indray ety. Izao ny didy tsifitsifika izay ho tandremanareo. Arahana any amin'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanao anao. Olovana amin'ny tsy mety zavatra tenikasa. Izao ny didy tsifitsifika izay ho tandremanareo. Arahana any amin'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanao anao. Olovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambony tany. Zany hoe amin'ny andro rehetra iainana ambony tany dia any amin'ny tany izay omenana olovanao ao ianao no mitandrina ty didy folo sy lalàna Mose ty. Ilay lalàna 613 loi. Io 613 loi io zany dia ao amin'ny tany Israely rehetra ihany ny azonao hitandremana an'io. Interdit any France, interdit any Los Angeles Amerika, interdit any Canada, interdit any Australie, interdit any amin'ny fihina rehetra, interdit Madagasikara, interdit any amin'ny Arabo, interdit ny fitandremana an'izany. Tsy azo atao, tsy azo ekena ao Israely rehetra ihany. Nefa jereo ny zavatra mitranga. Inona zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity? Eto amin'ny fihina rehetra hipetrahanao.
dia izay amin'izay na tonga le olona naka le Matthieu 5:18. Eno izy izy marina zany fa ravane io teny io rehefa nisy an'ilay Matthieu 5:18 le nresantsika teo. Ka azo atao tsara ny tonga ny aty Madagasikara noho ny amin'ny rava le Matthieu 5:18. Rava teo Matthieu 5:18 le izy. Reo amin'izany ny adalàna. Sady azo entina ty Madagasikara amin'izay olona izy. Satria Matthieu 5:18 nanamarina an'izany. Dia azo atsofoka tsara ao amin'ny fisoloana hono le zanaky ny avo indrindra Matthieu 5:18 koa mikonfirme an'izany. Zay no tonga nanaka le Matthieu 5:18. Dia tadidio fa nitsindrin'ilay zanaky ny avo indrindra io tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly tao Galatiana 3:15 hoe ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy fanao no manatsoaka na manampy an'izany. Ianao disevitra ianao ka hitsosotsotso makany amin'tsisy fa misy barazy eo tsy azo atao tsony. Fa dia reto mpiara ty amin'reto devoly reto moa satria dia efa devoly mihitsy izy matoa mahavita manodikodina io tena efa devoly zany sary zany izy no te hiaraka amin'izany. Dia tena navita tsy te halala an'izany teny zany fa rava fotsiny io fa nafinaritra dia nanakaiky rava ihany izy fa hiditra ao amin'ilay rava moa za fa aleloha ajanontsika hatreo fa toizantsika hoe tena rava ve ny didi folo fa efa nazava aloha zany zay hoe tena tsy mety ny ataonareo arao ny lalàna. Rehefa hitandrana didi folo anao tandremo didi folo hatramin'ny farany. Ary rehefa hiara-dia amin'ny Eosoana hitandrana ny fanekena vaovao arao ny fanekena vaovao hatramin'ny farany. Samy manana ny lalakaleany ireo. Izay ny lesontsika manaraka. Ahoana ny rava ve ny didi folo izay mihitsy moa ny resantsika indray manaraka fa efa niotra be leraka sao dia matory tokoa nareo tsy mentsony aleo amin'ny manaraka indray. Mirahasoantsika rehetra ho tsamo tena soa faty tsara fa tena mandika lalàna nareo zao hatrany amin'ny mpitondra fivavahana nananao foana daholo mihitsy fa nomeko ny barazy. Bare zany sary hoe nandravarava didy zany nareo fa ny atao zany rehefa ny rava io dia tena le fanekena mihitsy no miala ary iova vaovao dia ny faneken'ny Eosoa indray no mipetraka. Fa raha vao mitandrina didi folo anao dia tsy maintsy Israeliana no mitandrina an'io ary any Israely rery ihany fa tsy azo novaina zany teny zany. Hatrany dia mpanoty ianao nefa nijerevony nataonao. Io tokoa nareo fa nandika làna nentinareo ty Madagasikara, nentinareo any Frantsa le didy, any Angletera, any Amerika, any Chine, iza nampanao nareo an'izany. Zany ange le mariky ny mampandika lànareo le mampanotana-nareo le tsy pazanareo any amin'ny eny dia io mahatonga ny le miantsoantso hoe mba avonjeo le fanahy fa ampy zay be zay efa hotana nataonao zay jereo amin'izay no fanao mpanota tokoa nge ka le rafitra mihitsy ny efa simba dia mpanota ianao hatramin'ny farany. Tsy afaka atsoina ianao fa lalaoviny devoly hatramin'ny farany efa hotana. Tonga ny fotoana andosirana amin'izay tsy ialana manana fahefana ho afaka amin'izay ianao manarahana ely ahy. Ndao any amin'ny Eosoa hoentiko any nareo ho any amin'ny lanitsy ny lanitra. Mirary soa antsika hitrasa amin'ny teny Eosoa ho an'ny fiarahantsika amin'ny manaraka indray ny amin'izany teny izany ary matoa fa mbola hiainy tokoa ianao dia hariva afaka azy. Misaotra betsaka dada malala. Ataovy tena ho am-pon'ny olona izany teny sy fampianarana izany. Ataovy anatin'ny sainy fa tena fitiavana ny ilay teny ary tena manoro ny marina ary tena manapotsipotsitra ny hevi-dratsy nataony rehetra dia voly satana rehetra izay namitaka ny olona roa arivo taona zay. Fa sady ny potehany ny anaranao no nataony lasa mpanota ny rehetrarehetra, nataony mpandika lalàna. Dada Iavao, mangataka ny fitiavana avy any aminao zany mba havonjeo ny olona amin'ny anyrano ny fanainao masina hiasa mafy hamonjy faraparan'ny olombelona rehetrarehetra efa tombotra loatra ny any. Dada Iavao, amasiny ny anaranao, voninahitra anao fa izay dia mankalaza anao tsy mitsana. Elia manome voninahitra anao, manaja anao ary mikohaka eo anatrehanao, manome voninahitra anao. Dada Iavao malalo, voninahitra anao mandrakizay. Arovo ny teny sy ny fampianarana mba ho tonga saina atao reny izay mihaino any Elia ilay ny rahanao. Amin'ny anaranao Eosoa malalako, naovako an'izany vavaka sy izany teny rehetra izany, voninahitra anao mandrakizay. Aleluia. Amen. Dia izay ny fiarahantsika indray tamin'ny teny io tia iain'ny toy ny izay tsika manaraka zambana eto mbola lava be ny fampianarana iny fa tena eo tsika. Fa dia samy ho tainy Eosoa ho manaraka indray elo matory.